Tantara nosoratan'i Razana Bary Voangy Lalao Joséphine. Anome aina ny tantara Vantsoa sy Anjarliva miaraka amin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feo. Anjarliva no Nana Totosa. Olo tirsely tamin'ny firy moa letsika teo ny ala tany Antananarivo? Tsy tamin'ny roa sasany ve iny zao efa midimba zany ve efa adiny telo ange zany nandehanantsika teo ka efa ela ihany kosa ange zay raha ny tokony ho izy azy zao amin'ny dimy sasany tsika ny tonga ao amin'ny sapanana io ifanja ka mbola misy fotoana atorina kely nge zany fa aleo aloha ka toerana tsara ihany ko anohy ny torimasoko mahazo matory lesy alahy zay mihitsika miala eo amin'ny sapanana ifanjamandra-patonga any tanàna mantsy mbola misy eo amin'ny 20 kilometra be zao ay ve mbola ho ela letsy tsika andray aloha dia tsy tonga any raha tsy amin'ny enina any hoany ny lalana koa moa sady ratsiratsy izay ihany mantsy soloa faririnina azy zao fa raha fahavaratra fotaka tsy fotaka tsony hatray marina ay ve le tia niesona zahady pandy be toromasotsy oaile taitra tampoka aly ty fa misy inona fa mijanona angatsika izany nijanona andray aloha ka fa misy inona letsy ary ohatry ny diongonina be nge ny olona dia tsy haiko le sirindrina fa to hoe ampanina angao ny fiara ampanina zany aty akodaoda aty vely ty za ve le ty tsy ho tantara be dia ahoana le tsy andrisely efa mijery zay fandehana eo ihany ny sofera sy ny reseveraka zany ve le tsy ho tonga any raha tsy amin'ny firy indray tsika ka atao ahoana le sirindrina miandry zay rariny eto tsika ohatra miteny nge zany resevery zany inona hony letsy ohatra midina daholo kely ndray hony aloha ole tya fa ahoana ary dia tsy hita tsony lesy izy ty randrina tena marina andolo isidina aleo koa aloha ivoaka kely fa ohatra ny volo be koa ny tongotoko tirsely mbola tsy vita ihany vely ty izy eo ohatra ny efa elaela ihany nge zay tena ohatra ny hoe tsy mety ingiony tsy mety ahoana letsy ka to hoe misy fahasimbana lehibe mihitsy ny le iziko fa ahoana koa ary letsy zany ko dia aiza ly tianao ahitana garazy ty marina ngely ty zany laha ty koa ny lesy dia mampome inona ly ty ny garazy aty amin'ny tezaka aty ko raha tsy any mitsika izy tiako ka fiara tsy manao vizity mihitsy ko ngambo tongo fiara milonga ohatr' zao ve le tsy de tsy mba jerena tsara ny mekanika rehetra alohan'ny ingana tena manao kitoto mihitsy ry zalahy retiko so fera vendrana andraso aloha fa toatra ny miantso ange izy zany eno ohatra manatona daholo tokoa ny olona ko mandeha ny lahany aloha fa za tsy aly eto ambody azy eto ka aleo aloha tsy lailay eto mandra-pivany olana aloha ry andeha eny fa inona hony letsy ny tangoronana tao to miparitaka lasa dolo ngely ty ny olona zany ka tena loza ngirindriny fa ahoana letsy tsy misy hevitra fa samy mandeha mibaty raha daholo ny naveriny nge ny fri inona tsara oely ty ibaty raha 20 kilometra aveo izy raha hoeto lesa sakodo ray dia ndao fa hariva ihany ny andro za kosa letsy risely tsy d'accord amin'izany mihitsy mariny ka atoreo ve zany lahy ny olona nge ka lasa daholo olo ty tompona ndraikitra amin'ny olona entiny zareo dia manao zay atongavany voyagerany amin'ny tanjony le ty zay ny tokony ho izy tsy fampilavaniny amin'izany etsika fandao lesy za kosa aloha dia tsy mazoto ano kampiny eto ambody azo eto fa tsoroko amin'lahy zany ny tany aty akodaoda aty so dia mba fahaiziny dalo ety lesy tsika olo ty
Nga misy dalo aty ka? Taloha aloha e fony zavo 3 taona. Tamin'izay nge zao nandeha taty farany. Ay viny ny lahy fa tany amin'ny 10 taona lasy. Ary eto amin'ity sapana ny fantsy ity mihitsy ngely ity ny tena ratsy. Dia ahoana ity zany io sofera sy resevera mijanona io ka inona moa ny ataony fa miandro taxi borosy hafa mandalo izy mba hidepane azy ka. Tsy maintsy misy mandalo eo afaka adiny ray ihany. Dia ahoana ity zany sely ka inona fa manorodo be letsy reny ny olona zao efa lasa doly. Miakandrefa nandoly nge reny tonga any amin'ny sapananambery vao misaraka ty. Tena grave letsy zao mahazo atsika rola zao ka raha tsy vitana. Angaly izy tsika rola riry ajerevo nge reny ary lesy misy zaza mamby vavy sy antitra tsy mifezaka amin'izany. Araza miteny an'izany loza zany koa fa so tena tonga eo tokoa nge zany. Ka inandray rozy izy lahy nilazana an'izao ka tsy loza zavatra tsy apozony zao rindrina. Lahy ty marina. Andoary andefa tonga eto amin'ny sampananambero ihany lesitsika. Dia misarakarony olona. Dia izy tiano arahana amin'izao ty lalana mahitsy miakandrefa nyty ihany ka. Ireo olona efa mianaka alohantsika ireo zany no arahana. Ireo moa tsy ny fanakaiky tanana amin'ny Nentoralisy. Rery mihodina any anavaratra ilo mbola any mahatony ihany ny mody. Ka andao indray ariko. Fa hono ty mbola misy kilometra firy eo zany ka. Ela marina. Fa hono? Tsy voatelo ve le izay ny vita. Mbola misy 10 zany. Le tirsele tena mbola lalana ngely ty zany Eny ka miodikodina nge ny arabe. Fa ngaly tsy de tsisy lalana manitsy tena tsy haiko lesy rindrina. Za nge ho efa ela be ny tsy taty Ka jereny lahy aloha jereny lahy talala kely ty. Ahoana io? So de mba tonga any letsy io de tsakatsaka any amin'ty amin'ny andro maizina ny tena amin'io vahiny. De maninona letsy tsy ahatongava naingana ve no atao hoe mitorsa nge reto misy asa loko. Andraso ary aloha antaniko an'iretsy ololetsy aloha retsy raha tonga ny miaro tany any amin'ny Nentoralisy io na tsy. Azafady nge ahoana ho letsy risely? Tena tonga any tokoa ny letsony io lalana mahitsy any saingy mangina be. Iza koa letsy ninana antsika sy lahy eo olo ty rindrina efa mifito nge lesy zao vao amin'ny fito hoe letsy sa efa mivoaka koa mimpamosavy ety aminareo amin'izany. Tsy mimpamosavy fa tsy maintsy mandalo an'izany atany kalo tanàna foana mampitahoatra be zany nge ony. Izy aza efa hoe foanako sa ve hoe asa mety misy daly miafina? Asa lesy izany mahita. Andao lesy rainy tetaka tena tsy lehilahy mihitsy lahy tika. Zaza lesy vahiny tsy matahotrako. Lasa rehefa tsy andeha lahy ka andao ary. Ao ambadika ty avoana kely ty zao le atany kalo raha nivolazan'izy efa mianaka teo trano 5 efa foana ao izy de tafy bozaka tsisy olona tsony ary mamaky eo voan'ny tanana mihitsy ty lalakely isorantsika roa lahy ty zany. Ka raha matahotra nge lahy de tsy voatery hoe anivatsivany tanàntsika afaka mihodina de midina kely eny tanimbary ohatra na tsy haiko amin'ny tany mboly ambadiky ny trano. Ohatrany mety tokoa lesy zay. Fa hono aly ty inona ho ny nahafoana azy ka nga tsisy taranaka mpandovatsony io ka. Aiza lesy no afatarako an'izany za raha teo koa tsy nanadiady fa hoe tanàna foana fotsiny de zay. Tamin'iza taloha tety aloha mbola tsy nandreny momba izany tanàna izany mihitsy. Olty
Eny lava izany aloha Tirindrina ary to misy feon'olona maromaro oatra amin'ny resaka ange. Eny lava inona amin'izay? Enoko tsara. Sady misy feonankizy inge izy zany. Olo tia aiza ty zany Fatsy ambadikatsy. Andao aloha iodina an'ity avony ty. Aiza Io jereny lange. Ay marina. To misy tanàna jiro mirehatan-tazana avy ety. Dia misy dona tsetroka sy olona mahandro sakafo angely ty reo De aiza zany le hoe atany kalifony Io zany fihinana indray letsy Isao reo tsy trano 5 tafo-bojaka daholo. Dio no atany kalo aminy letsy tanàna hafa angamba le sy Tirindrina. Olo ty Le olona teo nge nyteny mihitsy fa tanàna foana le izy sady mangina no mbola hoe mampitahotra. Ka io hitan'ny lahy io ko misy tanàna koatra ny hitan'ny lahy nga zao ambadika ty avony ty ka aiza? Mahagaga le zany. Andraso tsy lovy tsara hoe itsy. Avela ty Inona letsy inona le tirisely tsy vato fisaka be amoron-dalana hiditra ny tanàna itsy jereo fa to ohatrany misy soratra fotsifotsy be io ko. Eny tokoa ty andraso atonina akaiky. Inona hony? Atany kalo. Hitany lahy zany atany kalo aty. Hitany lahy am'izany. Tena izy tokoa. Etrey ary avy aiza rivariva hono rehetra vahiny fa iza ty zany aza matahotra fa zany nenimbala. Zany nenimbala. Ary avaiza ny poiranao teo ka to tsy tazana iakoriko. Eno ka teo ihany afinareo lahy variana namaky soratra teo ay ve ka gaga maty zay hoe tany kaliko lazain'ny olona fa tanàna foana. Ay moa ka mbola misy olona ohatr' zao atoko. Misy olona toy izao fa zareo zany tsy mahitako. Za eto nge mantsy defa very tanàna very adin'ny olona. Tsisy mandeha aty tsony ny olona. Ndry fa ahoana ny mbala asanga anaka efa voaozona angamby fa zany loha eo ihany fa mandrosoa aloha aty atrano faizany de hoe ka zay ange zao mbola makahody ny miary tany. Miary tany? Ay ve tsy lavitra tsony io zay 3 kilometatra ve sisa fa zany hoe iny fiakarana kely iny ihany no heriny de zay ka so de misy azy eo nge ny olona raha fa hono aloha izao miary tany moa zany no aleanareo ao zanak'izao zany nareo zanan-Kanada andralisy zay fa avy any Antananarivo ka ampanina matsy ny fiara nandehanana eriny iny be teo afanja no mpanina de avany zao zay ony nandeha tongotrako ndry ka tena refina be nge zany zao nareo lahy reo mandrosoa mihitsy aloha mihinambary fa efa masaka nge mivary ato andraso aloha iantso an'le zafy keliko. Voary avy aloha ianao aty ole Tirindrina ahoana ozy izy alaka ary lawa to mbola be fandarana sy be tantara ihany nefa ny andro rehefa alina be andotsika andika inambary kely aloha letsy de lasa fa inona indray ary teresaka lahy ty tsy reno lahy teo ve zany fofondoka tsara be zany ty tendany lahy ty lahy ve tsy mahatsapa hoe ohatra ny hafahafa be zany eto hafahafa maninona koa ary letsy tsy azoko mihitsy lahy ty jereo ange nareo olona mitangorona eo tokotany mijery atsika reo aza tsy reo latsary maninona letsy reo gaga izy mahita vahiny avy any Antananarivo de maninona zao zany lozy izy alaka fa tsy hitany lahy hoe hafahafa ve ny fijeriny masony am'izany mampatahotra mibanjina zany mampitahotra be na ny endriny aza atsatra be doly akoatr'izay ny fijoro ny hafahafa mihitsy aza mirediredy eo letsy las ka mipetrary anako ao mipetray aza matahotra fa za mbola tany an-dakozia fantatro tsara raha lisy ao miary tany nentoanareko olona tsara taminay reny eny olona tena azo lazaina hoe nangoraka anay mihitsy reny hitany lahy zany tsely
Ary mipetraly eto fa tsy io reny tsy madio fa tsy seza aty aminay aty ary andraso efa mandao bary eo voary. Voary? Le zafe keliko etre iny eny. Ao ary soe aty retsy a. Manao nareo? Ndray. Tsara zay zazavavy zany. Marina tsy ohatry enjely. Manahoana ianao maty mizelona? Manahoana voary? Salama tsara. Ary ao ao. Haniny anina fa io nefa masaka aoko. Akoho ny loka. Tena amin'le akafizako azy tsara ry Nenimbala. Zany ary nareo mianaka ahoana ka mijerijery anay fotsiny ko? Dre ataovy rehefa nareo no maika fa zay nge eto tanàny zay eto foana. Ka sao de tsy mety zany ry Nenimbala. Enao ray aman-dreny indray ve no iandrika? Finona ho marina nge zany. Ary malala fomba nge zanaka arivo zany ataovy ho aminareo fa tsy maninona mazo to fa tsara tsodrano re kely isan'reto ka mba farafaratsiny ange ry Nenimbala mba miara-minana amikoeto zafy kelinao tsara tareo io ko. Ivoary ve? Asa io izy any tanio raha mazotoko. Vy mady mizelona sa tsy tianao no miray vilia amiko ka? Nahoana moa? Ianao aza no mety tsy ho tia. Satria nahoana ka? Asa satria manko izay ety ambanivohitra mazana dia sokajiany olona virehetra somandra ka tsy tiany olona hifaneraserana loatra. Ndray kosa dia tena tsy ao anaty eritreritro mihitsy aloha zany. Azafady ry voary, raha ianao natao hoe viretra na maloto dia gaga koa ako. Amin'zato akanjo fotsinao madio mangatsakatsaka midoroboka, zato volonao lava natao tsara hokotokana, ny masonao baribary ohatry ny an'ny voromailala ny zany ve dia izy daholo tena marina nge zany voary. Lafatra ianao ka. Ary na ireo zanak'erivo reny aza nizana izy tsisy mahatoroka anao. Tena voajanahary loatra ny atsaranao ry voary. Loza fa tena raiky piti tampoka indray lehibe ro ratsy ty. Ka mba tiana ve zany io zafy keliko io sarotra no mandainga fa tena tiako izy ry Nenimbala marina. Fa hono ianao zany mbola tsy manambady ve any? Mbola voavy namita fianarana nge za. Vao 4 taona za io zao. Ka ivoary koa aloha mbola tsy manambady vao 20 taona mantsy izy io zao. Ary endry sy madio fa saingy tokapo ohatry ny siny izy io ka de tsy haiko re anako. Tokapo ohatry ny siny? Tsy azoko ry Nenimbala zany hoe nisy tovolahy raha izay tena akaiky ny miary tany teny de io tovolahy io zany saika hoe akavady azy de kanjo ny siparany olona de matampoka le tovolahy zany. Indrisy sopatra ry le kely sady ratsy sainy mbola hoeninao ny tantara fa aleo aloha zany hoany. Marina tokoa aloha zany. Hoany aloha ty hanina fa mangatsikako de hono hoay iza moa zany ny anaranareo roalahy teo to mbola tsy henoko mantsoko. Ny anandro ina ka de izy no sely no anarany. Piralahy zany nareo. Mpinamana be tsy mifakafo zay ka sady ny ara-nianatra ny tena mariny. Ka mba tianareo zany ety ambany vola ety ve? Mangina sady milamina tsara no tena mahasalama ny rivotra ka za aloha tena tia. Eny tokoa anaka saingy vitsy ny tamany etiko io ry voary orony reto vilia reto rehefa voky reto vahiny ary tao tsy nahy nanafiry akory fa de voky ndresaka koa. Ao ianao ampiko ry voary anaty trazany an-dakozia ao ary. Tena kanto ianao ry voary babinao tanteraka avy hatrany tianao ve ny araka amiko hatrany Antananarivo ry voary? Mampiomehy koa ianao. Inona mampiomehy anao amin'izany ka? Sa ianao kosa nga tsy tia? Tsy zany fa maninona ka? Sa hoe tokapo tokoa ianao ka mbola malailo an'le ray efa maty? Ela tokoa vao tena nanadino azy ela vao niona ny foko. Saingy ankehitriny efa nitsahatra ny fanahiko. Tianao ary voary
Ary vonina ny ara-dia aminao e. Eritrereto tsara aloha sao dia aneninanao zany tenao zany e. Fa ora vizy fotsiny ange izay ny fankalalantsika e. Dia maninona e. Betsaka ange ny fitiavana mitsiry avy amin'ny tsela-baratra sy tanteraka tany amin'ny fanambadiana e. Za angamba no mety anjaranaoko. Angamba. Voatery tsy maintsy andeha zay e. Tena tsy tia hisaraka aminao nefa ako. Tsy maintsy mandeha nefa nareo. Voary, fa maninona ianao tomanika? Aza mandrotsaka ranomasy ianao fa tsy ho tantoko mijery anao ohatr'izao ka marina. Malahelo rindrina. Nay matsy mba fantatra taloha kely ianao. Takizay mba neona taloha kely sika. Tsy azoko. Inona ny mahasamihafa an'izany e? Zao nge voalahatra hoe eonantsika matoa tanteraka e. Angamba. Mampanano sarotra be ny fisarahantsika no mahita anao mitomany e. Ao fafako ny ranomasinao. Zay. Ary mba mitsiki amin'izay moa e. Zay. Njity akantonao Voary. Tena zana zavatra. Zao n'izy tsy maintsy mandeha fa rehefa tonga any Antananarivo miresaka amin'ireo ray aman-dreniko e. Dia raha sitraka ao omeo any sarinao. Sady ataoko fahatsiarovana no asehoko an'ireo fianakavianay e. Ka tena tsy misy sary intsony nefa ao na dia iray aza. Zany ve? Ie. Ary ianao nga tsy manana ajanonao Tsy mitondra ko ako. Tena tsy nampoiziko e. Raha tsy zany na ny fakantsary aza netiko nakako sary anaoko. Karapanoniko zao no anaty sakosiko e. Ka mandeha anary. Tsy maintsy miona ihany sika. Tsy maintsy ka. Mety hoe vetivety aza dia miverinako. Mety vetivety tokoa. Dia aza malahelo e. Ary ao finiko faraparana eto tratrako ianao e. Velomy Voary. Velomandrina. Oe, fa maninona koa zany e? Voary Voary fa nakaiza vetivety koa Voary 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 Tena kanto ianao Voary babinao tanteraka avy hatrany tianao ve ny araka amiko hatrany Antananarivo Voary? Mampiomehy ako ianao. Dia inona mampiomehy anao amin'izany ka? Sa ianao kosa nga tsy tia? Tsy zany fa maninona ka? Sa hoe tokapo tokoa ianao ka mbola malahelo an'ilay ray efa maty? Ela tokoa vao tena nanadino azy ela vao niona ny foko. Sainga ankehitriny efa nitsahatra ny fanahiko. Tianao ary Voary. Ary vonina ny ara-dia aminao e. Eritrereto tsara aloha sao dia aneninanao zany tenao zany e. Fa ora vizy fotsiny ange izay ny fankalalantsika e. Dia maninona e. Betsaka ange ny fitiavana mitsiry avy amin'ny tsela-baratra sy tanteraka tany amin'ny fanambadiana e. Za angamba no mety anjaranaoko. Angamba. Voatery tsy maintsy andeha zay e. Tena tsy tia hisaraka aminao nefa ako. Tsy maintsy mandeha nefa nareo. Voary, fa maninona ianao tomanika? Aza mandrotsaka ranomasy ianao fa tsy ho tantoko mijery anao ohatr'izao ka marina. Malahelo rindrina. Nay matsy mba fantatra taloha kely ianao. Takizay mba neona taloha kely sika. Tsy azoko. Inona ny mahasamihafa an'izany e? Zao nge voalahatra hoe eonantsika matoa tanteraka e. Angamba. Mampanano sarotra be ny fiarahantsika no mahita anao mitomany e. Ao fafako ny ranomasinao. Zay. Ary mba mitsiki amin'izay moa e. Zay. Njity akantonao Voary. Tena zana zavatra. Zao n'izy
Tsy maintsy mandeha fa rehefa tonga any Antananarivo miresaka amin'ireo ray aman-dreniko e. Dia raha sitraka ao omeo any sarinao. Sady ataoko fahatsiarovana no asehoko an'ireo fianakavianay e. Ka tena tsy misy sary tsony nefa ao na dia iray aza. Zany ve? Ie. Ary ianao nga tsy manana ajanonao any? Tsy mitondra ko ako. Tena tsy nampoiziko e. Raha tsy zany na nifankatsiary aza netiko nakako sary anao. Karapanoniko zao no anaty sakosiko e. Ka mandeha anary. Tsy maintsy miaona ihany sika. Tsy maintsy ka. Mety hoe vetivety aza dia miverinako. Mety vetivety tokoa. Dia aza malahelo e. Ary ao fianiko faraparany eto an-tratrako ianao e. Veloma voary. Veloma Andrina. Oe, fa maninona koa zany e. Voary e. Voary e. Fa nakaiza vetivety koa voary e. Voary e. Voary e. Ohatray. Fa lasay za rindrina teo. Toa tsy hitako ato an-trano. Tsy eny tokotaniko. Mangina be koa nefa ny tanàna. Lenenim-bala efa natory. Fa inona ary ty mahazo anay ty e? Ohatran'ny hafahafa mihitsy azany ka. Tena manahako be ny feo. Iza Rindrina. Rindrina. Tia letsy a. Tia letsy a. Letsy. Fa taiza koa nareo teo e Ka niresaka tamin'ny vary tao an-dakozia letsy taiza lahoana. Tao an-dakozia ahoana e. Piriny tsofoka tao fa tsisy olona tao. Tao letsy zahay a. Napirina vilia tao foana. Aza mba mibilagy Randrina. Ty e. Netiny lany rozy tany amin'ny tamboly ivelany tany zany le zanak'olona amin'ny tiandro devolana ka hoe napirina vilia foana hoe napirina vilia. So dia mba nitotompoko lotiny hoe tefeny amin'ny endrika lahy zavatra tsy mbola nataoko hatramin'izay nenako ty fa ataoko raha tiany lahy zany Kalme lahy fa inona ary ty e. Ka efa hoe niresaka tao an-dakozia aho zahay dia mino an'izay fotsiny lahy dia zay. Ny araha fa zany tsy nijery tsara ka hono dia aiza zao voary. Ka tsy hitako vetivety teo le tsy naleny. Reza koa ny mbalaka nilaza ny andeha hiakatra tory izy. Dia efa lasa nikonge zany voary. Andao ary le tsika andeha. Andao ary. Dre ary inona le tia netalahy amin'ny arina sase iny fa tsy nomenimenimbala lesy tia. Vahasenanako hoanitsika selao rehefa tonga any an-tanàna so mbola nona. Asainy hoanina alohan'ny amin'ny 12 alina nefa. Tsy azoko. Fa maninona le ty? Asa. So dia efa so dia mangatsika angambany. Fa amin'ny firy aloha zao nefa ny. Dia tsy fantatro fa ny telefônina arako ny ngely efa lobaty. Ny ako aza ngely ty e. Ohatrany hoe lobaty sadiko. Nefa voatoy fanjany mbola nisy bara roa. Gaga mihitsy angely ty amin'izany sely. Andao lesy andeha. Sady manjina be eto zany. Andraso aloha vetivety letsy fa iny ty mbola ataony le ty e iny ty soratany lahy amin'ny lakire eo amin'ny rindrin'olona io rindriny voary ty fa tsy rindrin'olona zany letsy andraso aloha lahy ny anaranay roa letsy nisoratako eto voary sy ndrina tena adaly lahy fa mivera tena eny letsy adalam-pity tsy ohatr'izao ihany nahazo an'lahy tamin'ny ony tena tsisy hafa roa taona lasa angely ty zay andao amin'izay letsy tsy aza mba mifanakikiny io tena ohatrany lasa niova vetivety teo tindrina zay tokoa ngamba vao tena lahatsapo ty marina
Tsy mametsy ny azy aloha sady le zanak'olona koa aloha tsy ratsy. Tena tsy ratsy saingy hafahafa. Tsy hitako mihitsy ilazana azy. Olo tery sely firy lety zao? Asa lesa izy anao fatarako amin'izany miakatra kely etsika sisa dia mitsotsorika dia ao tanàna. Misy azy eo izay ny toralisy mahita antsika tonga alim-beto izao. Oltia ino nge? Inona indray ohatrany misy manaraka nge tsika siala zany. Iza lesy no anaraka antsika eo asa tena ohatran'ny kasokasoka mihitsy angely ty fa tsy laingako ka raha izany andao aloha hafangaina ny dia zay tanlahy nisy azo tapaka eno lava e zany. Enoko iny aloha de misy vorondolo maneno tena miorona ty nododoako rasely mariny. Tena oltia tena mpamosavy angambany. Andao hiazakazaka ingy anarandrina analany ty alakininina kely ty. Angany lahy angany olo ty rasely angany tena mifatotra altiny loako rasely. Andao lesy eo lahy tantanako ingany ao ary afaka ny ty alakininina kely ty nge sika defa miditra tanàny mazava be tsisy atahorana tsongy. Zay fa tonga ihany lesy ty aloha ty ny trano ary aloha aloha vaky ny vavady zay dia alao idina faingana fa tsy zay tsisy gadanako tsisy fabarazo io angany dondony aingana rehetra eny lesy odry ny toralisy odry ny to ary ny sofoko ary ve no lalo talovina sady misy mandondono zany. Tena misy mandondona mihitsy ny varavarana any ambanika fa izy an'ity andro efa midila ny sasakay. Nentoa raso hoe jerena Nentoa fa izy zao za ihany isely. Sely voany zay ry dada fara edy Andriamanitro selony am'izao zao fa maninona sely teny sely tokoa ty fa ahoana sely dio angala aloha ny trano misy mpamosavy nanaraka izay tiako. Mpamosavy eno tsy mahagagy efa miroso sasany ve zaoko miroso sasany ve zao eno fa ino ty mahazo anareo ary izy ty tovolahy miaraka am'sy ty ndriny io namako izy ka io le hoe ndrina resahany se ve endry dada fara manahoana ianao tompoko manahoana aloha nareo ary miakara aloha aty ambony aty tandremo tohatra mandrosoa ataony efitra ato aloha fa aiza ho any toralisy tsy aho izy fa laseria maro mandimby ery eny am'zanany eny vao maro mihitsy izy no lasa za rery ny miandro trano ato zoko lasa eny amry selinina ve ka marary selinina de nafarany hoeny izy ka afako maly ange nareo no nandrasana anatitra ny vola kosa ka tsy afaka afako maly zay ry dada fara itada nge ka vao afako maly aliny any ko no tonga avy nanao tourné aiko safi le nao tany iny zao mbola tany malalan'ondo izy zay ko no tokony ainga lolo ihany fa ampanina toy fanja ny fiarany tondranay de tsy afaka nandeha tsony ampanina ka sao de ny fiarany razilo no nandehananareo kosako tsy fantatra aloha fa iny sofera misy volomba aveto iny somary solasola zay indrindra sy tena izy mihitsy tsy mba azo andehanana iny raha maika nasiandrariva fa sy mba lava ny fiarany iny rangahy iny ka iza moa nanapovy dada fara fa anjara ny tory de tsy maintsy nandeha zahay fa na izany aza ve de zao nareo lahy vao tonga ty an-tanàny na de hoe nandeha de tongotra avy any fanja aza ka mbola nivily tao an-tanykalo zay ro lahy de taraiky tao ary to mifandravandra be dada fara fa misy inony inona tsara ny vily taiza mivily tao an-tanykalo aho zahay zay nge nahilanay teo fa inona no ataonareo any an-tanykalo nareo angadala ka iny kosa nge ny lalana niditsy aingany kanjo moa taraiky any ty
Tsy tokony ho taraiky tsika raha tsy nitazoniny enimbaly. Iza tsara? Iza? Mbola nitazoniny enimbaly ny sakafo zay ry dadafara. Andriamanitro, fa loza inony ty tena loza. Fa misy iny fa maninona? Ary nahoana tokoa atanikalo ny lazainy olona fa tanàna foana nefa olona fotsiny aza no hitanay tao. Marina sy tena Andriamanitro. Atray, inona aza no fa inona koa ty mahazo ny dadafara marary nga ianao io? Eno to mitady ho sarotra sa fanina ve dadafara? Dadafara, tsy maninona fa angalao rano mangatsika aloha. Eny ary. Aiza ny seo misy rano letsy any ambany lesiny sy mibe. Any ambany riana ve? Andao hiaraka ka. Andao ary. Ito le torsa teo. Zay, efa azoazo. Zay ka, efa tsy maninona ka. Taindra tapoka fotsiny dia zay ka nisondrotra kely angamba nitoso-drako. Ka manina tsara re. Fa hoana ry dadafara? Fa inona nefa nahataitra anao teo le hoe zay nandalo tao Tanikalo? Ka izao ry zalahy, tena mbola tsy nisy olona tompo-tany tety sa niditra tao amin'io tanàna Tanikalo io. Efa ho efa taonany izay. Raha tsy nareo indrindra fa ny hariva. Zany very dadafara? Fa maninona ka? Eno akoatra ny Jonary anga le zanadralandra-koto tety afendrefana tety. Le tsy nino dia nankahatra nanao fanamby vola be tamindreo namany, kanjo maty afaka efatrandro. Zany ve? Otray. Marina ve zany ry dadafara? Eno ahoana tsara dadafara? Zany lazaiko anareo zany, tsy samakeny zany tsony. Fa izy nefa nilaza taminareo hoe mandalova eny iza. Ka tsy fantatra ngery dadafara. Za mandainga letsy aleo letsy lazaina marina. Aingakaingana izy. Efa nilaza tokoa aloha ireo olona tafara dalana taminay fa hoe mangina sady mampatahotra ny toerana satria tanàna foana. Zany mihitsy. Sely efa saika tsy handeha ihany fa zany ny insiste. Za zany ny tena naniry azy satria hoe maika ho tonga fa lala mahitsy. Kanjo zavatra hafahafa no hitanay tao. Tanàna misy jiro mirehatra sy donakafo. Olona maromaro miresaka. Andriamanitra. Dia inenimbala nitsenanay teo tsy nanatrano hiditra ny tanàna sy nampandrosaina trano angizy. Onao izy vola. Tantarao tsara amiko hatramin'ny voalohany aloha. Aza misy afeninareo laza zay rehetra niseho aingakaingana. Eny tompoko. Tantarao letsy ry sely. Aleo elahy no milaza azy. Zao ary dadafara ny sely. Zao ny zavanitranga tany. Dia zay ny fandehana. Dia aiza zao zany vatsim-bary zany ka aiza. Itsy amin'ny sase itsy. Ao sokafy ara hoe. Sokafy. Ao tokoa hoe sokafana. Oely Andriamanitro. Fa ahoana ty zao fasika sy vato kely. Fasika sy vato kely ngeno ato Fa ahoana koa ty zao ka zaza mba gagako. Olo ty nefa ve dia tena vary senanako mihitsy ny talalana taony tao Atray. Oatra ny reny nohanitsika selareny any. Ka raha izany ve tsy nefa dia ahoana no mahagaga kosa zao Tena lalina zany ka. Dadafara. Mazava be zao mbola tsy fantatrareo lahy ihany ve? Hoe ahoany Eno hoe ahoana ka tsy olombelona ny nanome vary anareo fa lolo sy matoto, olona maty, vary lasa fasika. Lolo zany. Tsy kosaka. Olona efa maty. Olona efa maty dadafara. Zany tsisy olona mipetraka zany tsony eo Tanikalo ao. Efa 5 taona zay. Tanàna foana io. Tsy marina kosa zany ngambe. Ny olona tsisy makeny dia tsy mahita. Adino ry zareo.
Zay rolahy be zao ny ray nahita fa tsy hoe olona ray ihany eny na inona filazanareo lahy na inona mbola veriko tsara de zao lolo sy matotono no seho taminareo lolo tena ohatrany sarotra amiko ninona an'izany tadafaransely mariny tena ohatrany sarotra inona tokoa aloha ay ka de anontany daholo ary ny olona manodidina eto rapitso de hoeninareo eo de voary ve zany sy nenimbala de lefa maty zany raha tsy ny fitantaranareo azy ange de ho nieritreritra hoe tanàna hafa angamba no diranareo zay ngireo anarana sy filazanareo ny firafitry ny tanàna de tena izy satria ianareo vahiny voatonga mbola tsy teny akory andriamanitro zao talohanareo de efa nisy olona anankiroa tsy niditra ny tanàna akory aza fa nandalo somary lavidavitra sendra tratra hariva ihany koa nahita olona toy izany tao amin'ny tanàna io mivezivezy misy donakafo manangatra io tanàna io zay no azo ilazana azy taoriana ny zava-doza ny seho teny 5 taona lasa zay tsy fa ono ary dadafara fa inona no miseho teny 5 taona lasa zany eno zava-doza sy zavatra mamparelo be no miseho teny zany misy ka mba tantarao anay hoe eno ka tsy maintsy ho tantaraiko tokoa fa mitoni alohanareo lahy mitoni tsara ry tovolahy isany tsisy zavatra azotsika atao ntsony ny am'izany aloha tsisy tsony ohatrany tsy mahampino hafa efa maty voary le niresaka tamiko iny fa maty olona maty zany le izy ndray volia tamiko nofiniko teto atratrako nataoko veloma tsy eno mety mafy tokoa angamba ry tsy nampozina nefa onono ny fo sy onono ny fo tena ohatrany tsy ho adiniko le izy nefa tsy maintsy rehefa ela ny ela asa mampalelo tokoa no nefa tantarany tovavy iny nge tena manahirany zasy ny antoanareo de tena isan'ny ngoraka sy ny totototo teny mihitsy fa ahoana ry dadafara zao ary ny tantarana tanikalo ka eno tsara eny ary meno anao zay atsaha maitso no anaran'io tanàna io taloha atsaha maitso tohatra ny efa henoko tamin'ny eny tolisy tokoa zay fo nizaly tety taloha reny fa mbola tsy nalehako mihitsy ve ka io le atsaha maitso io atsaha maitso io satria maitso mavana daholo zay nijerena tao tany tena nahavokatra feno voly sy zava-maniry tena nyroborobo be mifambolena satria nimponina ihany koa aloha nazotina mboly ary mpiavana daholo manko nipetraka tao atsaha maitso taranaka rambala sy ramanandrina fa ramanandrina efa maty efa ela be ka de rambala zany no lay hoe nenimbala hitanay tao efa antitra ihany matsy izy nenibe rambala na nenimbaly niteraka 5 nenimbala rambalandrina laha matona nambady any soany avo ray aman-drenin'ny voary fefa maty daholo koa ro ray aman-drenin'ny voary aloha kamboto zany voary kamboto taizan-dreny be izy de rahabenay voa no zanaky nenimbala lafaroa nanambady andranorosoa ary niteraka 3 zareo mbola atao ihany koa reo avy eo rakoto zafy na antsona hoe dada zafy niteraka ny koto vazaha efa maty vady ihany koa ary ralobo no faravavy tsy niteraka io fa nitokantrano irery tao de nanaraka ny nenimbala atao daholo zany reo vinantony na lahy na vavy izy aloha de vehivavy tsotra sy tia olona sady nanana tany sy lova betsaka tena tsara fanahy mihitsy le raha mato sady mahay mandray vahiny ka toetra nefa fahavelony mihitsy iny de hoitoizaka any aloha ny tantara toy za raha dadafara 5 taona lasa zay efa lehibe voary sady tovavy tsara tarehibe tsisy tsy nitsiriritra azy ny tovolahy tety nisy nangatabady izy ary tsy nampozina zazalahy avy eny atsimeny le izy setra no anarany zafikely renikalo efa kambotoko io isetr io ahoana renikalo tsy nisy olona nahalala nefa nitety amin'ny manodidina fa olona mpilalao-ody mahery sy mpamosavy be renikalo io zany ve mahalaza ratsy ary atahoran'ny olona rehetra ety izy mazava loatra fa tonga de nilavin'ireo fianakaviany voary avy hatrany ary na hivoary keo aza tsy tia na de atao hoe
tsara ihany azy ilay tovolahy ile setra io isetra io tsara sady bikana le renikalo reny beniko moa nanankarena tamin'ny filalaovana asany maizina maro isan-karazany ko vao nanda ivoary sy ireo fianakaviany dia safaoko ny atezerany renikalo anko vareo izy izay olona ohatr'ireny ve izy no mba miavonavina mampifilafila sy ny sisa andraso fa tsy mbola mahalala anga ho sisy tamin'izany zay eny ny olona nandrian'izany tena torako dia toy izy dia ahoana ry dadafara dia nisy tovolahy hafa indray nangatabady aingana ny voary dia azy ihany koa io tovolahy io sady tiany Jonary no anarany mipetraka tery tany fotsy avaratra tery zay mihitsy le nolazainy enimbalana ka matony io tovolahy io maty tampoka roa andro tsy hanaovana ny raharaha andriamanitro tena nampalahelo izay rehetra hoe nitady angataka ny voary dia toy izany avokoa anika tsisy satsony ny tovolahy ahoana le ty zany tena loza koa nge zany ry dadafary dia niverina fanondrony indray setra ny alanenina indray aloha mbola nangataka ny voary indray io le tovolahy kosa nge tena ty efa eo amin'le renibeny ny tena tsy lasako zaiko iza kosa moa no anambady an'izany na izaha zao azako ny fitiavana tsy fanereny ka ohatry ny karazany terenrenikalo akolaka mihitsy aloha tena vehivavy tsy vaniny zany orindrina aza ny teny an'izany se fa enino zany marina ve zany ry dadafara eno kefa hoe mpilalahody mahery sy mpisikidi beko tsy mba mitsabo zany fa mamono sy mandatsakaina foana manao akasiparana tadiaviny eo ambany fahefany daholo ny olona rehetra anery dia aleo mangina fotsiny ny endro mody voka zalahy reto fa ngah kosa ny olona ety tsy mba misy mivavaka ahoana moa tsy isy eno dia ahoana aloha nitoy any tantara ry dadafara rahedy rombotro voary sy ireo fianakaviany tao an-tanàna raha mbola nahita azy niverina satria fantany fa renikalo renibeniny nanao akasiparana namono any Jonary nataon'ireo olona tao an-tsahamaintso rokalika setra ivoary sady ny gogogogo ny tomaniny ny teny hoe na tsy hita lehilahy ho vadiana aza tsy hanambady anao mandrakizay mandiavanao ny anjanak'olona latsaka fa tovolahy to azy ianao ny antsony tody dia ahoana ozy izy le setraka inona moa no nataony fa dia notany nalahelo izy to narary angahona izy tao inan'izay nalahelo be zany mafy ny herin'ny fitiavanako tia izy se dia ahoana ozy izy renikaloka ndrehatra toy ny varadatsaka ny valy fatiny ankona ho any rehetra tety tena ankona fa ahoany eno tsara indray ary tsy nampandriny andro tsy nampandriny alina aloha tsahamaintso ray vohitra ny donony lava tao isan-kalina nampiroroiny na kely na lehibe na zaza na tanora vao niseho amin'izay ny tsy nampozina inona le tsy nampozina ry dadafara fa namono teny isetra namono tena namono tena le tovolahy sotrompozina izy ka tsy zay vao tena tezitra le renikalo dray ianao anga inona ohatry ny varadatsaka ho any valy fatiny nanafiany any an-tsahamaintso tao anatin'ny 3 andro fotsiny namonony azy rehetra tao vonony ve nataony ahoany zany ry dadafara novorenina amin'ny saviny roneny-bala menakavy eno izy rehetra izy 7 mianaka fianakaviana dimy tafo ane zany tapitra maty tsy tradrano tao daholo fa ahoana natonga an'izany ry dadafara eny tokoa fa vorika ahoana nefany enao mosavy zany eny ody raha tsy mahery be tonga dia mamono mahafaty nataony tamin'ny volo teny an-tsaly izy tamin'ny anana ny voatabia ny tsaramaso ny mangazo sy ny sisy ka samy maka eo daholo ny mpianakavy isan'andro atolokako tsy nisy afaka nisy an'izany zaza roa ndray maty mandoha dia tapitra ny eny tena mahatsiravina zany ry zalahy reto tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy zany ry dadafara mariny zany aloha dia tsisy aiza moa no misy mpamosavy atahotra an'Andriamanitra zany marina mihitsy zany kefa herin'ny devoly ingeny mitondra azy fanaona kosa raha tsy nangalana zandary dia nitoriana ry dadafara aiza ny pirofo aiza ny pirofo nisy pirofo anga dia tratram-body ioby izy nanao an'izany ka ndrehetra aloha dia nieritreritra hoe sao dia valana retina ny dokotera nalainy nijery teny
efa tara loatra ny laza fa tsy valana retin'ilay izy fa pozina ny hoanina na zavatra gasy. Nanamafy izany koa ny pastera natsoinay sy ny naturaliste teny Andrano Velona izay menada mihitsy no nakazy an-tanana teny. Asany maizina le izy ozy izy fa tsy nisy azo natao intsony fa efa tara. Tena mampalahelo kosa zany dadafara. De ono tsy mba afaka nitsabo tena sy niaro tena akory ve ny olona ka? Tsy afaka ho tsy afaka e. Ny aliny talata ifo alarobia no navoandry zareo akevitry ny teo amin'ny sakafo aliny. Zay voa de fanina mandoa de marary tsy afaka mitsangana. Tena lozange zany dadafara. Angama mela maso e. Nanaparan'ireny kaliny hery ratsy mihitsy mba tsy hisy ho tafavoaka e. Tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra tsy. Tena tsy rariny kosa zany dadafara raha edy marina. Tsy rariny nefa inona ary no azo atao e. Tsy nanam-po koa ny olona ko. Te ahoana aloha no nahafantaranareo e. Iza no nilaza taminareo tety? Io koa de zavatra ohatry ny kisendrasendra sy ton'irak'Andriamanitra zany. Fa ahoana? Izao ankizy avy ety tanàna tety no nirahan'ireo ray aman-drenina hividy voatavo teny. Vokatra moa voatavo teny tamin'izany ko. De ireo ny gaga nahitandry zareo mivalapatapatra eran'ny trano. Ny sasany efa miindritsindritra mialaina angamba. Ny sasany efa maty tsy metsika intsony. De ireo no niazakazaka ny verina ny lazaingina tety tanàna vao nandeha nirodorodo teny amin'izay ny fokon'olona. Tena tsy vaniny zany dadafara marina. Fa izao nisy zavatra hafa nitranga ihany koa. Ary tsy mbola fantatra hatramin'izao tsika inona indray zany dadafara? Enoy araraka ny filazan'ireo ankizy ny antso manko de olona efatra no mbola hita ny velona tao. De i dada Zafy sy Ranosy vadin-dramiarana ary Nenimbala sy Voary. Zany very dadafara? Ie. De rehefa tonga teny nefa izay fokon'olona de efa maty tsy velona intsony izy rehetra. Sabo tamin'ny 12 atoandro teo angamba no natongavana teny. Tao daholo ny razana afa-tsy Nenimbala sy Voary. Tsy tao ve? Tsy tao hoe tsy hita amin'ny fatin'izy mianaka ko. Ary so de mba tsy maty kosa eno so de mba nandeha nitady famonjena. Tao ary zareo mbola hitan'ireo ankizy nirana tany inge zany fa mandady eo ambaravarana hono tsy mahateny intsony. Ireo ankizy aza natahotra ko. De lasay zary asa tsy fantatra. Efa nikarohana traizatraiza fa tsy hita ny fokon'olona levina tao andry zareo 12 mianaka e. De ahoana fotsiny zany dadafara? Ohatra tokoa. Marainantsika telo mianaka teto ny andro la de tsisy natoro mihitsy zany nareo lareo. Efa midimy anie zao e. Tsisy natoro mihitsy ka. Ka aleo aloha hidina nokona vary soso kely fa maka toromaso ihany so mba mahazo kely eny ary. Io ny fandrina. Zay fa lasa e. Masaka ny sosoro izy roalahy. Ao aloha miarena amin'izay io ny sakafo io. Tena sahirana tao ianao ry dadafarako. Marina mahasahirana ahy. Ao any hoe. De masotomana. Misaotra indrindra. Fa ono ary dadafara. Ny naturalisme moa zany tsy fantatra mihitsy izay atongavany. Tena mbola tsy fantatra. Arakarak'izay vaovao any inge zany. Izy aloha nanafatra ahy hoe apetro amiko fotsiny vola raha maikina rolahy. Ka zay mihitsy ka. Aleo apetraka aminao fa tsy ahandry azy zany zaiko. De ono roviny zany na rolahy no andeha ka na anio any aza moa maninona e. Sahoana lesy rindrina. Tsy aleo ve androany e. Tsy maninona fa zay atao mety daholo. Alahady kay moa androany ka fa ahoana? Sarotra be ny fiara ety rehefa alahady ka. Aleo rapitsonareo manaingako. Zany very dadafara. Eno sady mba makaina kely koa e. Tsy maninona ary. Fa na izany ary ty raisy de zao reto volo reto. 10,000 ariary e. Anaovanareo an'izany asa zany ozy neny. Eny e. Arak'ilay fanarahana menadary eny moko. Sady efa manomboka mihitsy zao ny asa ety ay le ty e. Fa misy inona e? Ohatrany tsy ato anaty sakosy nge ny telefonina ko e. Marina velitirisely eno tena tsy ato ka. Ohatray. Jereo tsara sao ao ihany. Tena tsy ato mihitsy ry dadafara. Le avy nijereny la hoe lobaty. Etsika le hiala tany Tanikalo. Tena tsofoko tao anatin'ny paosin'ny sakosiko tato e. Asa de latsaka nge zany andraso aloha rarako dolo mihitsy ny ao anatin'ity ka.
Aizy jereo ireo dôly tsisy nininona tsony ato jereo ny lary eo rindrina. Tena tsy ho tokolo ty ohatray de taizy zany mety navery azy any Tanikalo asa ohatray le asa andasiko aloha jereko ny asa de tsy aoka tietoka fa iny Andriamanitro fa misy ina kory ndrina ino andraso aloha tena tsy atoko tsy ato inona tsy ao ny telefônina lako ny tsy ao ny karapanondroko karapanondro ny karapanondroko tsy ato le tsy de aiza koa zany zao ka aiza asa oka le zanaka an'le laky reny nanoratra iny angamba de mety hoe latsaka fa loza inona daholo ary reto mahazo anareo lareto de tsy haiko tsony le ry dada afara de inona zany zao no atao inona sady ny tena loza nge de telefônina vo mividinny lafo be iny ny ako ty lozako karapanondroko nefa de tena misy ilako azy mihitsy any an-tanàna momba ny fianarako ka lany fotoana amin'ny tanisy lisany de ahoana zany de ahoana de tena tsy maintsy iverenako alaiko any aloha ny karapanondroko isy erery ve de jereo koa ny lesin'ny telefônina koa tsy mety zany tsy azo ao le frery any ndrina andaotsika se zany miaraka de za rery ve nao velanareo eto ka andao koa ry anaraka anay de nyzo atoandro mazava be zao am'izay koa hitanareo latsara ny mahatanàna fonana Tanikalo andao ary tongotsika tiano Tanikalo sambany any hiditra teto indray nandalo lavidavitra fotsiny no nataoko hatramin'izay zao natao hoe Tanikalo de jereo ary hitanareo latsara zao tanàna foana mangina be tsisy olona zao no Tanikalo aminy zao. Andriamanitro tena mahagaga de lolo tokoa ve voary tsy marina zany tsy marina jereo ny finday anse efa miditra ny tanàntsika zao andraso ara jereko teto aho zao mijery azo farany ary ny karapanondro indriny mety tsy akaiky nitsy trano etsiko teo amin'ny orindrina teo mantsy nanorotrako ka io mihitsy ny tranonenimbala sy voary ty vo miditra akaviatsika ty ny any dadazafy ary itsy ny mifanatrika amin'ny akavanandarana itsy ny andry raha miarana de itsy somary sokera lehibebe itsy indray ny andry rabena ividiny mianaka ary somary mitokatoka andray zany aniza tranondraloby io izy le tsy nanambady sady tsy niteraka moko ka leo aloha jereko le karapanondroko ka ainga anse ity zany le soratra nataony se io mihitsy ka tena io tokoa fa inona re dikan'izao nahoana no niseho mivantana tamindrina selo reto lolo teto an-tsahamaintso reto ary niseho akaiky ny amin'ny olona tety aza zay nahita lavidavitra nanandrana nanatona fa raha vo akaikikaiky de nanjavina ny fahitana tsisy olona nyresahany sy nampandrosony hatramin'izany fa nahoana no isely sy ndrina zay olona vahiny raha ny tena izy tena mahagaga dadafara hitako ihany ny findayako tsara zany ka tena tsara tena faly teto ambody vato teto ny latsaka le vato misy soratra hoe Tanikalo ivoaky ny tanàna ty andrefana tato anaty bozaka tato tena tsy eto ambody trano eto le karapanondro raha hoe tokony ho latsaka eto izy tamin'ny zanaka an'le laky reto amin'ny paosiny sakostro de aiza ary mety hoe ao atrano ve tsy maintsy jereko ka ndray tena mampatsiahy zavatra be zany fidirako ato zany voary de efa maty tokoa venao to tsy tantoko ny mieritreritra an'izany ka
Tato zao le lahy koziny resana izy. Fatana nangatsika efa ela. Vilianako rehefa tota sy arafesina ary goka. Sotro telo. Vilanongo efa silaka. De vovoka sy lavenina. Zay no ato. Tsisy ninina latsaka eto. Ary niatsy amin'ny efitrilany ka. Tao zay selina nampandrosomy ninimbala. Aleo andray aloha nijerena. Ty le efitra. Tsy rovitra sy efa tota. Nefa tsy hisatra mateo be alina. Tena mahagaga zany. De tetsy mihitsy ninimbala no mipetraka. Zay reo lahy kosa teto nitingitingina. De aiza e? Tsy ninina mihitsy ato e. Matiodio be. Ary rivotra faiza koa zany nitsoka moramora zany e. Samy misy lavaka ndrendrina. Oy, ohatry misy zavatra mamanala be mitehaka mitakolako. Inona zany e? Ndina? Voary vele niteny teo potitsovoko teo. Voary! Raiza ihany zato indrina mbola tsy tonga. Ka mbola lasa niditra ao izy mijery ny karapanondronko. De zay ve de mbola tsy nivoaka ihany ry dadafara? Asako. Ndetiko eo jereko. Ka inona ary nefa nataony ela be ao e. Oay, eny dadafara ve zany? Voary! Eniko. Indrina nge zany miantsoantso zany e. Miantso ny voary izy teo. Andre manitro. Naninona ato le zanak'olona Ndrina. Oy. Ofisiely a? Ahoana ry dadafara? Ainga se fa torana ato ne Ndrina e. Oay, torana marina. Torana ho azy io. Io ohatry ny mahatsiaro kely. Ndrina, fa naninona se? Ndrina. Fa naninona? Naninona hoana fa torana tato an-trano tato se fa nisy inona Ndrina? Voary. Inona? Maninona tsara? Voary. I voary ho ahy. Teo i voary. Tena mirediredy ty zazy ty. Aleo aloha bataina iarina fa tsy. Ao aloha mitsangana e. Ao. Tena miketo se. Ampio arsely avy eto. Ilo zany se mijaridina be fotsiny ohatr'ireny. Eny ary ka matahotra ry dadafara. Zay. Ary le karapanondro hitany se. Ohatray. Sady tsy tato tsy tao an-dakozia koa. Ohatray. Ndao aloha e. Ohatray. Ary iny tsy ambaravarakely itsy e. Io. Aiza. Ka tsy karatra ve io mipetraka miankina tsara io e. Eny tokoa ry dadafara. Alaiva io sely e. Alaiva ingany io. Tena ny karapanondro Ndrina mihitsy ty. Tena tsy hitako fa ahoana noho eny ambony amin'ny varavarakely eny Sahala ny hoe nisy tanana nametraka mihitsy eny e. Tanana mamanala. Aleo tsika mivoaka ato haingana aloha ry dadafara ka. Tena tsy mahazo aina mihitsy aho zany. Ka andao e. Efa hita daholo zay ny tadiavina ka iny intsony moa nijino anato. Andao haingana. Eno ary dadafara. De aiza zany ny fasana nandevenana andry zareo ka. Ka ao amin'ny dadabe Ramanandriana ao Atsimotsinana ny trano daholo anie. Misy fasana lehibe ne ao e. Ay akaiky eto ihany. Tsy lavitra fa ao ambonimbony kely eo. Afaka mandeha ve si e. Afaka mandeha amin'izay. Efa tsy maninona ka. Efa tsy maninona.
Rindrina fa inona marina ny nazo ao nylata hoe ka tsy ino ala raha ilazako hoe ahoana ndray ary ohatrany tonga tao ivoary tonga ta izy tao an-trano ie tsapako fa teo izy nisy rivotra mitsoka moramora aloha avy eo nisy tanana mamanala nipetraka tamin'ny takolako tanana eno tanana de feo io feo ny tena nandresy lahatra fa teo voary fa tsy hitako teo apototsofoko mihitsy ange izy ny teny hoe ndriny zany vely ty zany za ve amorona n'izany amin'lahy tsy efa hita lahy koa ve reny zavatra fafanitranga reny ka mety ohatrany hoe mampitombona an'izany letsy ry sely tsy mampino daholo tokoa aloha za lesy tena miororo mihitsy Rindrina za ndray aloha tsy matahotra fa ny zavatra tiako fantatra zao de hoe ahoana ndray ary hoe inona ny fomba azahoana mamongotra tanteraka an'le renikaloka tsisy mihitsy vely ty Rindrina ela vi adaly inona moa ny antony itenenany lahany zany maninona letsy fa milava zany de tsy mendrika ny ofongorona na hoe hosaziana ny olona mpampijaly sy mpampitondra faisana vahoaka ohatr'izany ka mendrika tokoa zany fa iza ara ny olona n'olo tena anao an'izany tsy efa olona mitady fahafatesana zay le toetsaina tonga de migorasy avy etrany ka tsy mitovy mihitsy lesy ny heriny lahy sy ny heriny zany hoe efa hoe papokilay vahoaka zany matoa ny olona tsy sahatra eto de tsy vita ny olona mihitsy zany satria ny olona tsy voninanao zany hoe fa ray nitetaka ray teny lahy de asa ny olona tsy hamono tena amin'izany lesy za aloha tsy androko izay andehanana ody rapitsy hoe fahita ihany tia ny findaiko tafandriamandry ala fa tsy sady mavesatra be za amin'ny masoko zany ahoana ary nahatonga niny karapanondroko iny teo ambaravarankely teo tsy azoko mihitsy raha latsaka ve tsy tokony hoe eo amin'ny tany fa tsy eny ambony amin'ny varavarankely iny ohatrany hoe tanan'olony za mihitsy ny nametraka azy amin'ny antsony Dadafara Rahety de tanan'izaka tanan'ny voary ve tena mahagaga aleo mba haka torimaso aloha fa zely ty efa miesiny efa elako Rindrina Rindrina mifoaza ho ahy ala fa misy inona letsy mifoaza ho ahy ala eno zany inona letsy zany rivotra mifofofo be amin'ny velany zany eno tsara eno tokoa fa inona no eno koa lesy fa tsy mitsahatra maneno ange ny vorondolo fa inona ty zany ka tsy fantatro lesy Rindrina eno fa ny vavady ary zany mikarapoka be teo zany vely ty eno de zany eno lave zany Rindrina ohatrany hoe misy mitoraka ny trano eno ie fa izay any ary manontany eriko misy mitady tsapatsapa Andriamanitro Rindrina ty Rindrina miorona be ny odi-dohako izany miteny zany matahotra vola tsy malala Rindrina aleo lesy atsony Dadafara ka mangina aloha aza mihetsika fotsiny lahy efa dia fa mangina sy izy zany za Dadafara ety efa eto akaikinareo lahy eto fa aza mitapatapatsony matahotra ary Dadafara matahotra angina ho manotsaha fotsiny de mivavaha ela Andriamanitro vonjeo zahay inona zany ny tranona koa ty zany akontany eo zany
Kitapatorana kisana iny. Karaha izany dia hiditra aty an-trano ve izy ry dadafara? Tsy hiditra eo izany izy, mangina fotsiny hoa, mangina aloha. Zay angamba fa to lasa. Eno a, to nangina tokoa, ha? Lasaka. Fa mifiry zao ry dadafara? Fa marainy. Zary dadafara tsy atory ato ka. Aleo aho atory ao aminao. Ka bataonko do dia aty any efitranao ty nareo lahy matory. Ao, velaro amin'ny tany eo. Dia misaotra rery dadafara ray edy. Saorana zany. Ary matory amin'izay fa tsy miverina. Raha hita atory moa. Ka mieza loko. Zay fa tafandrimandry nareo lahy. Tena natory maraina be itsika. Eny tokoa letsy. Mifiry aloha zao efa mifito. Ary lasa izy dadafara ray to letsy. Ohatrany tsinoko ka. To mangina be nge atao trano ato zany. Nizay eny tsisaka. To misy olona miakatra zay. Efa mifona reo lahy. Manao ny dadafara. Manahoana reo lahy? Nanahoana ny torimaso? Iny efa divarana iny vao ohatrany tena reniko be zay ro lahy. Izay mihitsy no tsy nanairako anareo lahy teo fa naveloko aloha atory tsara. Efa masaka efa ela ny finosoko ny vary sosoa miarena ry izy roa lahy. Sady zay koa makandeko. Za koa mbola tsy tao fa nampanatsondra kotomanga tary avaratra tary vao maraina teo ani ahy. Fa ahoana hony? Ka teny maro mandimbo ny izy omaly dia nahita ndralisiko. Ay ve. Dia nanafatra azy zany ndralisy fa mbola tsy afaka hody mihitsy fa tena marary sy lininy. Zany very dadafara? Dia tsy maintsy mbola tafajanona tapabolana eny izy zany ko. Ay, dia ahoana hony ny asa? Za rery zany no tsy maintsy manao zay azoko atao eto aloha tsy maintsy hitady olona hanampy ako. Izay koa nefa afatra nataony ataovy zay mety eo aloha. Sahirana rereto zany dadafarako. Zay nefa tsy maintsy mandeha. Mandehana fa tsy maninona fa ataoko eo zay mety. Ila zao reninareo lazao azy zany. Endry dadafara ndraso falazako izy. Fa tena rarako reny aliny reny ry dadafara raha edy. Renikalo mihitsy ny tonga teo iny. Maninona tsara ry dadafara? Iny aloha efa fatapatatro ihany. Akoho zao no maty toko. Zany ve? Tsy maintsy mbola hanamboatra n'io tranona kosimby koa zany zao. Ka sao de mba tokony mbola hijanona ary zay ro lahy nampianao aty ry dadafara. Tsy maninona mandehana mandeha mody fa tsy maninona io ataoko miadana eo io Ay. Ndeha amboarina entina dia ateriko eny amin'ny taksi borosy nareo lahy fa za iantsenany ihany eny. Eny ary dadafara. Ohatrany nofonofo lesy. Tonga eto Antananarivo sady tsy azy laty. Ary lahy ohatrany toa tsy mba falifaly fa malahelo lasa saina zany fa maninona lahy io? Tsy maninona letsy. Dia mbola ivoary foana aza mandainga lesy rindrina. Ho lasa tala amin'izany inge lahy. Tonga atyko. Androso ohatrany lasa ahoana? Aloha letsy tonga dia hody. Dia mampamangy any amin'ny toany ary. Dia mampamangy any dada sy neninareo koa. Tandremo Tandremo laso mitenitenay be tantaran'ireny zavatra niseho tany ireny raha mahita ny dada sy neny. Zay le afatra dadafara tamintsika mantsy. Eny letsy zay fa mandrapiona indray ary. Okay lesy Rivotra ny andro. Voary. Ohatrany nofonofo tokoa izany tsy mampino ohatrany hoe tantara tsy niainana. Tia madika ny fanadonoana malina ny tantara nefa ohatrany tsy mety mihitsy.
tsy afaka atao tsaiko voary nefa efa maty tsy veriny intsony. Maty ny vonoan'ny olona. Tsy tokony ho faty akory na izy na ireo fianakaviany fa dia no vonoany fotsiny izao noho ny akasiparana. Ary dia hafa maina fotsiny le mpamono, le olomeloka. Ohatrany tseken'ny saiko zany ka asa no zaly hoe hianatra lalàna ve? Raha misy tsy olona namonina afatiny tifitra sy nandripako le 400 mianaka ohatra, dia ho hafa maina fotsiny ve zany olona zany ao anatrehany lalàna? Tsia gadra mandra-pahafatiny sy asa tery vozona ny saziny. Tonga dia voaheloko ao faty kosa raha any ampitan-dranomasina any. Io le hoe kriminelina terrorista ao izy zareo. Sady mpamono olona zany no mpampiororo olona. Dia nefa mpamosavy. Inona no azo atao aminy re? Tia izaho koa dia lasa daly eto amin'izany ko amin'ny Antsongisely. Marina. Andeo ireo taratasy momba ny fianarako no karakaraiko fa ndeha andro ny sakafo ny mpanao raharaha indray aloha fa efa avy namahana kisoa mafy ihany ty astika. Za dia za rery moko zarotra nisy andralisy ihany koko. Zao dia mbola ho any mahatsinjo vao hoe ny bezara aleo aloha haka ny fotsim-bary atokony. So ihany fa efa feno daholo ny an'ny mpanao raharaha reto, complet tsara izy reto, tramin'ny kafe, ny siramamy. Dray, inona indray ary zany menjera any ambany-driana an'izany? Sa le fanoto angamba izay nidaboko izay ka. Lasa aloha hoe jerena dia sady tondra n'ity vary ity aloha hidina ho arotsaka fa tena le fanoto mihitsy ny enjery io. Ohatray, ary toa vo ty varavarany ity nefa nidiko teo e. Sa novoainy ndrivotra ve? Nefa ve oay, tena mbolisatra ny tongotro maro. Tena marary. Marary ny tongotro maro. Tsy tapaka ve sa forake. Tena tsy tafatsara reto aleo aloha hiteny eto ka. Losy ty marina. Marary ny tongotro. Le fotsim-bary ty tapotra verery daholo. Oay, tena tsy azo atery-tany koa ty tongotrako. Marary fonaka kosa angambaka. Dia inona ary ty ataoko e? Tsy maintsy hiantso olona aloha ako. Tsy maintsy hikisaka zany ko. Enganika mba hisy olona andalo ho velany ao. Inona tokoa moa lo androany? Soma sady ve? Efa trandro sady zany zay ny alana tany miary tany. Vetivety izy zany. Andeha andalo eny amin'ny sely aloha raha rapitso. Tsisy ataoko kotsiny netiko. Sady elaela zay tsy nahita azy ko. Andeha atory amin'izay aloha ka. Ndrina izany zay ihany voary. Oay, voary
Tena ianao tokoa ve io, ha? Eno Rindrina, za ihany ty. Hitako ihany ianao lahy. Rindrina, raha tianao dia mbola hiverina amin'ny endrika vaovao sy fiainana vaovao. Marina very voary. Eno Rindrina, fa alohan'izany misy zavatra tsy maintsy ataonao aloha, ary tsy maintsy ataonao haingana. Inona ry voary, ha? Hanafainy olomeloka. Tsy maintsy faizinao renikalo ho fongorona hiala tanteraka mihitsy. Ka ahoana koa no ahavitako an'izany, ha? Raha tsy faizinao izy dia handripaka ny miaro tany indray. Ireo olona rehetra nanampy sy nangoraka anao tao ho vonoiny. Marina ve izany ry voary, ha? Hatramisery namanao sy ny tenanao koa aza. Hanomboka hitady anao ho tonga aty izy amin'ny herinandro ambony io. Ndratsy kely lalana. Andriamanitra. Ataovy tonga aloha ianao ny fanafiany. Ka amin'ny fomba ahoana nefa, ha? Inona no haiko amin'izany rehetra izany? Misy zavatra toroko anao. Tsy maintsy ataonao sabotsy alina io, ha? Rapitso ve? Ehe, tsisy atakandro mihitsy. Any an-tanikalo. Inona tsara hoe ry voary, hiverinany ve za? Eno Rindrina, hiverinany ianao. Tsy maintsy miverinany ianao. Raha pitso dia raha pitso ihany, ratsy izany dia ho fatiny. Dia ho fatiny koa isely namanao. Ny nitoralisy dada fara edy, ary olona kilatsaky ny 5 na 6 ao miaro tany. Ka zao, raha tianao ny hanafitra ny endreo olona ireo sy ny hainao dia tsy maintsy mandeha ianao ny ala maraina ty. Eny ary. Efa marary mitondra takaitra za dada fara edy ihany. Fa maninona izy ka? Orenao tsara any fa zao ny zavatra ho ataonao, ha? Ary ho tsara zao dia tsy haninona ianao. Fa nahoana aloha noho izaho mba azoko fantarina ve? Za nge ka vahiny ry voary. Satria izay no lahatra Rindrina. Ianao ny voatendry. Voatendry? Mbola zava aminao ihany izany any aorianany. Ary satria koa tia ahy ianao, za koa tia anao Rindrina. Voary. Ndrisy. Aza mitomany. Aza mitomany. Mbola hiratra ny masoandrom-piainanao. Eno tsara ry zao atoroko anao zao e. Nofy ratsy ve sa tena ivoary? Ivoary no tonga teo? Na ny fanahiny angano marimarina koa satria izy efa maty. Voary. Tsy maintsy handeha zany. Ary raha pitso dia raha pitso ihany. Sa anio moa zany? Efa mitelo sasany mahery zoko. Anio sabotsy zany. Tsy maintsy ilaza amin'ny eny bebe azy zany ko. Ary selika. Ilaza koa ve? Telefonizako ary miantso amin'izao mbola mitelo zao hoe. Hoay, tena isely ty. Fa ahoana re? Allô? Allô? Sely ihany lesy a? Fa misy inona miantso amin'izao zao lahy, ha? Ka tsy ao tranonay amin'izao fa aty amin'ny dadatoanay aty. Zany hoe nisy batisa anjanany dia davela aty mba nikorandrana kely lesy a. Fa hitadazy eny no nodomaly riva ihany. Ay, dia ahoana ty, ha? Katy zany fa nandefa mesazy tamiko ny eninay alina tamin'ny valy fa zao vao hitako le mesazy. Dia hoe ahoana ka? Hoe tsy maintsy mody maraina be fa nisy olona avy any ambanivohitra ho tonga nitady anay tao maly riva tamin'ny enina fa tsy nahita olona dia nanisika taratasy tao ambany varavarana. Avy any ambanivohitra? Eny e, avy amin'ny arintany. Fa misy inona letsony? Inona ny tadiavan'ilay olona nareo ka? Ka hoe marary be onge dada fara edy. Marary? Zany hoe ninjera tamin'ny tohatra hony dia tsy afa mitsangana. Folaka lesy ny tongony a. Marina ve? Andriamanitra. Dia ahoana ka, ha? Ka tsy maintsy mandeha midina any aho oziny eny fa androany sabotsy mamonjy azy. Izy rery nge no ao e.
Angaly izy tsy loza. Zay zao ny tsokola. Andao izy mba hiaraka ho any. Tena mba miangavy. Tena ohatrany tsy vitako ray zariry. Nino ny teny hoe lazaondrina raha afaka andraina de roa andro fotsiny ihany aza. Za moa lesy rindrina. Ka zaza nge efa nanomana ny entako ko ato e. Fa nga andeha voyage la? Andeha voyage any koa nge. Any miaro tany ve? Eno angala fa tsy maintsy miala maraina so sendra ny taxi Brosindrazily ampanina lava eo indray tsika ka lozako. Fa ahoana ity rindrina tsy azoko mihitsy. Tonga aty le tsy de miresaka tsika. De zay no izy Rasily. Andriamanitro. Tena ohatra matahotra lesa raha izany. Tena marina nge zany. De tsy mba hisikina herim-po mihitsy ve le tsy lafa de ko anosa velona ohatr'izany foana. Mba olona mivavaka ihany la de ho resiny asa maizina. Fa inona nefa hono le zavatra sainy atao e? Teana le izy ka. Teana? Teanao ambazatrano e. Any ambony rihana. Ao amin'ny tranony toeran'ny Nenimbala soary io. Teandramanandrina dadabeany voary vadiny Nenimbala. Ary vola fotsiny lohan'io teny io. Zany vely ty rindrina. De atao inona hono le teana ka? Zao e. Atsatoka ny telo eo atsinanana. Zany hoe mivavahady hiditra ny tanàna Natanikalo zany. De ny telo ohatr'izay keo andrefana. Ary ajoro tsy esorina io fa tazonina. De la zany tsy maintsy miditra ao amin'le trano maka an'izany sy mitazona an'izany io. De zay fotsiny ve? Misy tonim-bavaka sainy ataoko ka averimberiko io mandra-pisin'izay zava-mitranga eo. Inona ity zany? De tsy fantatro fa ny feran'ny mafy tsy atahotra fa mba hoe anampinoana mafy. De tena le sakre la zany. Ka tsy maintsy hain'olona maro angely tia ny tany-domondozy. Tena tsy mampino lesy zany. Tena mariny. Zao dadafara raha edy voan'ny aksida tampotampoka zao de mbola tsy mampino an'ilay ihany. Eny nefa tongotsika amin'ny firy lenta zao aloha. Amin'ny 12 taona latsaka fahifa ny tiako. Dadafara edy. Fananahoana aloha no zany. Manahoana dadafara? Zao ka manahoana nareo aloha e. Zao hitanareo zao. Hatray marina. Ato tena mibandy be mihitsy ny tongotra. Efa mba afaka mandringaindringa mitondra teanary ahy zao ko. Zany fa tamin'ny voalohany bataina amin'ny bisikleta foana mandeha mihoatra ny mahazaza any e. Zany very dadafara? Ny olona teto tanàna mba nanampy ako. De ahoana ny asa ry dadafara? Ka zalahy indray aloha manao any foana ka. Fa de soloina vola ny sakafo fa tsy afaka mikarakara aloha ako. Soa aloha ny olona ety fa tsotra daholo na angoraka mihitsy nahita ny fahavoazako fa ratsy zany. Fa inona nefa ny tena navoan'ny dadafara e? Ka ny anjera teo amin'ny tohatra ho avy eo amin'io zana tohatra faharoa misy biriky bangy io mandra-patonga tany ambany tany ka. Lory zany ry dadafara. Ka andeha androtraka ny vary ny mpanao raharaha tamin'izay ne. Ny fotsim-bary entiko aza tapotra very miparitaka tamin'ny tany teo daholoko. Nareo kosa angamba tsy nijery sa maika loatra e? Ka eny zay tokoa angako maika loatrako. Ohatra ny sakilaza zavatra dadafara raha eto fa tsy ny teny indray fa ina marina ary no nitranga teto. Ka voavoa de nanafatra ny nenitoanareo ihany mba hody aloha fa tena tsy sevitra. Marary be koa ny Seline naniko. Izay no natonga azy teny hoe afara aloha ny ankizy any an-tanàna fa tena tsy vita e. Ny asa vao misasaka ko. Ka zay indrindra ne zao nandefasany eny aty io e. Izy raha ty moa hitany dadafara ihany fa tsy afaka fi miasa iny foana ko. Eno zany aloha efa mba fantatro nge izy ko efa nanome volana karamana olona nge fa indriny zany nandeha koa.
Ie, nandehaka. Tsy zany fa niangaviako mihitsy izy mba handeha ho namako mba hanampy aty. Ay ve misaotra se de toy ny iray tapo am'se mihitsy no fandraisan'ny seansely ha. Sady tsy zany ry dada fara eto fa misy zavatra. Rehefa avy eo miresaka miadana fa andeha aloha manokom-bary fa nono eo nareo lahy vary fotsiny sisa fa ny laoka no efa masaka ao mba nasaiko nandrahony zisy zanaka rakotomanga tao aloha Ay, ahoana ry dada fara? Ny mpanao raharaha zany efa mba nanateraka anina. Ka alatsinainy indray reny vao miasa fa tsy nanao mihitsy aloha androany sabotsy sahiranako. Ay, Zany mpanao raharaha zany ko nge am 5 sasany na am 10 maraina de fa naterana anina fa nga atoandro be ohatran'izao kosa. Ay ve? Io ny fotsimbary andana arosay am'izay. Elo dada fara. Dada fara raha edy mba misy resaka ataoko aminao sady iny tsy maintsy ataoko aminao moa zany. Zany ve? Hoe ahoana rindrina? Zao asa aloha zay ho fandraisanao n'ity resaka ity ry dada fara raha edy fa ny tenako de nanapa-kevitra Hoe ahoana? Tsy maintsy hanatanteraka azy. Hoe ahoana nefa aloha zany? Ka zao ary izy de noho tsara. De zay ry dada fara, zay ny zavanitranga tamiko. Tena mahagaga sy mahalasa saina tokoa zany ry se marina moa. Ka zazake tena zendany, marina. Marina aloha fa betsaka ny zavatra hafahafa mitrangy. Nefa tise olona vahiny nge se tsy mahalala zay aty akoliko. Ka zany rehetra zany nefa nampanontany tena daholo ary efa nanontaniako any voariko Fa inona ry dada fara ny tiany ho lazaina amindrina am'le hoe iverina amin'ny endrika sy fiainana vaovao De tena tsy fantatro mihitsy le roa. Isika telo mianaka zao samy tsisy malala fa samy misy teny amintsika daholo nge zany zavatra lazainy zany. Ny momba ny tena angano tiako asiana resaka kely Eny hoe ry dada fara lazao hoe. Ka izao nanana tena tokoa dadabe Ramanandrina. Vita tamin'ny hazo sarobidy manokana izy io. Tsy haiko izay na vita tamin'ny andramena nga. Andramena? Bois de rose ve? Eno ka mikambana roa io teny io Andramena sy mpanjaka be ny tany. Ary ohatran'ny lohany volafotsy no mampikambana azy ery ambony. Ary ohatran'ny loha lefina kosa ery ambany. Misy vatosoa safira anankiroa miendrika mason'olona eo amin'ny lohany. Ary misy tahony fitondrana azy le izy zay ny tena marina. Fa nga efa hitan'ny dada fara io teny io Nentoanareo nefa nahita indray mandeha. Izy indray no nitantara tamiko. Mifakazo be mantsy nge raha lisy nenimbala ary soany avy reny voary fony ny fahavelony. Ay ve? Ka raha lisy ihany koa moa mpividy legioma teny Tsahamaitso teny taloha fa noho ny maty dadabe Ramanandrina de toa hoe tsy hita nge teny io tsy hitan'ireo taranany zany zay nasiany azy. Izay no mahagaga hoe ao ambazatrano nenimbala ihany le iziko. Araky ny filazan'ny voary tamiko. Ary mino aloha fa tena ao tokoa io Fa hono ary dada fara. Avaiza aloha ny aviany io teny io Efa hatrany amin'ny razambe izy io no nifandimbiasan'ireo taranaka tateoriny. Taranaka lay lehibe tety atao hoe Andriambola manana ry zareo reo. Nipetraka tery atapon'ny avoana lehibe Atsinana tery io lehilahy io ka. Ay le avoana eo avaratra Atsinana fanjo io eo mihitsy. Teny no tena nitoetra zareo zay vao nidina tsikelikely nonona tety ireo taranaka aoriana ary nanambady olona samy hafa fiavinako. Ay ve ka izany ny tantaran'izy ireo De ono lany tamingana zany zao ny taranaka. Misy fianakaviana lavitra ihany izy ireo fa de tsy fantatro indray aloha i Ramatoralis mety mahalala. Izy koa moa efa soky 5 taona kosa Fa firy taona aloha dada fara raha edy ty Za ve? Tsy vao 13 taona zao Zany hoe ny faralahy i Ramatoralis no vavy matoa de ny Renisely no vavy evo. Ay, telo mianadahy ihany zany nareo.
efatra fa nisy ray tsy nety kosa aloha de tsy nety nipetraka teo ntsony zany ireo fianakavian'ireo ka ny fahatahorany aza hahafaty asiko na ireo tany azany hoe tsy nisy sanikasika anamboly ntsony fa ireo lavavolo reo daholo ro hitanareo reo ka raha izany ngery dadafara tokony etsona ray aman-dreny ampanahy ivavahany eo amin'ny toerana io mety keo aloha zay fa iza moa nanao an'izany eo arika iza raha tsy ireo fianakaviana eny nefa tsisy samakeo ne ho ahy mahatahotra andrenikalo daholo ny olona tsy afinareo ve zany eno latsara zany rindrina ka hoana isaka raha ihany la ka tsy maintsy letsy so de mba maninona eo letsy zay vao misy azy eo ny entonareo eo naninona tatiako fa hono angamondrina tsy mipetraka amin'ireo ray aman-dreniny ka efa kamboty ingeny ary dadafary anabavindray ny mipetrahany any ay ve na andeha isaky reny ange na tsy andeha tsy maintsy ho fofondrenikalo any ny haiko sy ny anareo koa zay ny taditio ka raha tena marina ange zany tokony hoe diraisany fanampiany izy ty fa tsy hoe indriny irery no hiady eo ona tsara ary dadafara ak izany ko hoe andeha anydoloko iny vetsika rehetra izany mihitsy za kosa aloha tsy ho any aleo ihany aho faty eto raha izany miteny zavatra marina za miteniteny foana sely aza miteniteny foana zao no izy voary efa niteny fa zany efa voatendry de aleo za rery ny mandefa tsy maninona efa nitondra telefona aty de miantso any sely raha misy lako anareo na hoe mila vonjy zay tena ohatry ny mampalelo asy ohatry ny hoe ho alefa atao sovina amin'izany ve tsiry dadafara edy mivavaha fotsiny ho de miantso aho mba tsy matory zany nareo fa tsy haiko hoe mba miainoino aloha eny ary ka amy firiseno anainga le izy amin'ny sasakalina aloha le zavatra natao fa mbola hijery an'le teana de ahoana zany amin'ny foloralina no manainga ka eny ary de ho hita eo ariko dadafara raha edy lasa ay taitra tampoka fa ahoany fa andeha ve amin'ny foloralina zao ay ka andraso kely ary aloha andraso fa voaiko ny trano sy ny vavahady andraso eny ary zay ary andao am'izay fa ahoany anatatrarotra ny seny antsasadalana de iverina ary indrina de ahoany sely matory be ao io koa aleo izy ao fa efa nitiko tsara avy ety iverina ny trano ary le tongotra ao ahoana ary dadafara am'izany tsy maninona io hoe mandringaindringa fotsiny asisa fa hitondra nyty teanyty ay ka andao ary le telefony sefa any ny jiro fanao posiko io efa atao anatin'ny sakosy daholo ay tsara zany tsara ka zay eto any iverina iray kilometatra angamba sisa de tongose eny ary de misaotra betsaka ary dadafara raha edy tsy misy isaorana fa mahafitaso de ny tompony hitantana anao efa tena mivavaka be alina ka zay fa lasa ary dadafara indriny zao ny hevitra fa tena niverina tokoa tena tsy mandro ny saiko ka tsy amelan'iny zanak'olona iny irery aty mihitsy raha sanatria misy mahazo azy anenjika mandra-pahafatoko ny eritreritro ary rehefa samy faty ihany tsy anaiko resy tsy miady eto andraso atao
n'ity tranondrava kely ty aho no amitsaka iandro izay zava-miseho rehetra, ka raha vao misy zavatra fafa dia avy aho. Izay no tafiako ity lampasoga mafana ty isalorako eto. Ny tehana sady tehenana no fitaovam-pidiana ihany koa, na dia tsy mitovy amin'ilay te-Andriamanandriana aza. Asiana fimezana ihany aloha tika. Marina. Tena mba tsara fa na kosa dada farara edy. Mahafinaritra aloha ny toetrany. Hitako hoe tsy mandry mihitsy ny sainy amiko. Ary tsy ho tafandry mandry any an-tanàna any. Tonga atany kialo. Engany ka andeha araka ny lazany voary azy daholo ny zavatra rehetra. Intelo amin'izao no midirako teto. Ty le tranony ny Mbalasy voary. Ary andraso aloha rehetra ny torsa. Tsy maintsy miakatra any ambony azy zany. Tsolovina tsara ny lalana, dia mizara roa vaky lala tsara ny efitra ato ambony. Ao amin'ny varatra no izy ozy izy voary. Dia inona no atao ny efitra atsimo ato? Tsy ninona ato fa tsy no mivelatra eo amin'ny tany. Ary ny ato amin'ity avaratra tika, vata hazo ray lehibe ry anjorony anankiray ry. Andray, hafahafa zany mitony tsara elahy lorindrina. Tsy fotoana tokony ampivorako zao. Vazatrano. Aiza moa zany zao ny vazatrano e? Iny ambony iny. Vazatrano avaratra Atsinanana. Andrikako dia aiza ny karaka eo? To tena avo beko. Teto fandriana zany. Tsy mety ka. Inona re no ataoko e? Andraso aloha e. Hitona brika avy ao an-dakozia. Hitako misy brika eo. Dia tsy maintsy akisaka zany ny fandrinako. Taritina moramora mikandrefana ty. Zay no ataoko ka. Tongany zay indrinaka. Efa tsy latsaky ny amin'ny 12 alina zoko. Efa elaela ihany zay ny tapifiky teto zay. Hoatray, ary manjombona bengy zany lanitra zany. Ohatrany hoe ho avy zany ny orana, ka tsy ho raharaha. Ny aro orana aloha tsisy fa ny jiro fanao paosy no netiko aty e. Raha sanatria misy zany ho kotsy eto ako. Hoatray, tena mitomany valala ny alika marina. Dia inzay fa maneno koa ny vorondolo. Misy azy sely eo raha mahatsiaro marina. Zay, vity tika. Zao, efa avy tsara. Takato tsara ny ato am-bazatrano. Andraso amin'izay ho jerena sy ato. Tena ohatran'ny tsisy ninina. Marina e. Andraso hoe aleo aloha tsy lovina tsara ka. Aiza? Tena madio ato e. Andriamanitra. Dia ahoana? Nefa ngy dia ato mihitsy ny vazatrano avaratra Atsinanana e. Dia inona no ataoko e?
Ny andro ty efa maraika 10 sasany alina. Andraso hoe ohatrany misy zavatra mangirana itsy. Ino ny voatsilo ny taratry ny torso io tafitrano io? Ohatrany misy zavatra misisika io anaty bozaka amin'ny tafitrano io. Ary mamirapiratra. Marina tsy vato izany. Tena vato so reto. Vato so anankiroa mangamanga. Dia ohatrany misy oay, tena lete iny io. Letehana. Misy tao mitsotra amin'ny hazo manaraka ny tafo-bozaka iny. Ary ireo mangirangirana mazava ireo zany le vato safira roa nolazainy dada Fararahety. Ary andraso alaina moramora amin'izay. Ndrina mivoazy ianao efa tonga ny lera. Voary. Tena feon'ny voary zany. Ohatray. Ary aiza le tiana. Ty eto ka. Amin'ny firy ary zao. Amin'ny 12 alina latsaka kely foana. Tsy maintsy midina ka. Maizimaizina be aty tokotany. Tena mainty be ny lanitra. Avy ny orany. Ary andraso. Atsatoka ny telo eto amin'ny vavahady atsinanana aloha ny tiana. Dia ny lohany natao ambony. Dia sady mivavaka. Iny Andriamanitra ndrena nahary. Ianao ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana anay. Ny tsara marina ary tsy tia ny ratsy. Mangataka aminao atanan-droany io no ireo raha betsaka tsy manatsiny latsaka teto. Ireo ainana fohy no nisotasota sy ny akasiparana. Faizao ny mpanao ratsy. Ao aminao ny fahefananao zany. Aoko faranana ny tantarany. Dia izy ilay mbola mikotrika valifaty afako. Manapatra ny ratsiny. Ary hitanao sy fantatrao tsara zany ka ampanatrehetena sy amin'ny foko fotorotoro no iangaviako anao. Dia za zay tsinitsinina fa mpanompo sy fitaovana ihany. Nefa mino aho. Mino ny herinao. Mino ny asonao ary manome voninahitra anao mandrakariva. Misaotra Tompo. Amen. Tiany te hipitsarana, te himpamarinana. Atsatoka amin'ny vavahady atsinanana ty tanàna ty. 1, 2, 3. Ohatr'izany koa eto am-bavahady andrefana. 1, 2, 3. Tena mikotroka be zany andro zany sady misy tselatra be. Ary tsy maintsy tazomiko eto sady mandoalika no mamerina mivavaka ka kotro-baritra tena mifanesesy be. Ry Andriamanitra rainay io.
mikotroka be sady mitselatra be vetivety teo ny andro marina ka ilatsaka ve orana io hoe na nahoana rendrinany zay ry Andriamanitro tena tsy manitra ny saika marina. Hoay fa inona zany totra nikotroka nge ny andro ho avy ara ve ny orana tena taitra tampoka mihitsy ala indrina tsy ato tsondrina fifalaza matovy zay dadafara am'izany tena miororo mihitsy ny akosiny kisany ambany any andraso aloha fa azoko mihitsy dadafara ho nefitrokany. Dadafara ory dadafara edy ary to tsy mamaly aiza lelo jery teo ampiretina ka maizina be ko ny ato. Dadafara andry ary to tsisy olona akory ny ato mpandriny fa laza izako ny ary dadafara tena tsisy olona ato an-trano de lasa ny daholo zany zareo de zarery ve sisano ato Andriamanitro sady midy avy any velany ity trano ity zany tena mitselatra be ny andro miovitrovotra be ny tena marina tsy memanatona makatinga izany tselabaratra zany ohatrany hoe sotomity volafotsy amin'ny lohan'ity teny ity de tena mila tsy ho voatazoko tsonika tsy azoko avela nefa matahotra fa ahoana ary izany ohatrany hoe miamidina ambany any ange zany mitselatra zany tena ohatrany hoe eo ambonina tanykalo mihitsy na izaza fanonako indrina tena matahotra ny amin'ilay zanak'olona tapaky ny hevitra fa andeha ho jereko any izy zay alehany any alehany ka ampio a Jesoa ampio a iazona mafy an'ity indrina aza matahotra asandra tambony no tena voary asandratra amboniny zay oay iny ny afo volomparasy be avany an-danitra iny de nitsenen'le azavana avy eo amin'ny tena Andriamanitro nipitika ny tena fanina tena fanina indrina tena tselabaratra volomparasy nitazako nanipika avy eo antsinanana lasany anatsimo iny ary niainga avy eo an-tanykalo mihitsy izy teo aza hitako Andriamanitro aza hitako ary
Eny ty avy boribory be volomparasy mena midorehatra avy any avaratra tsy tana ty e. Tao tany manizy aty izany. Oay, tena manizy makaty fa avotiny ay tena renkalo a. Andriamanitra andriananareo, tena nilatsaka ao atsimo ilay varatra teo. May tena may daholo izany tanety izany a. Oay, araizy Ndrina. Ndrina, ila zao ny olona fa ao Andavabato no misy ao Andavabato a? Tena io mivalafatra be eo ampovoan-dalana hiditra amin'ny tanàna io Ndrina marina. Maty ve lay zanak'olo le? Ndrina. Ao Andavabato? Voary? Iny fa mihetsy ka. Ay, torana fotsiny izy ko. Misaotra anao Andriamanitra fa... Voary? Ndrina. Voary? Za ty e. Dadafara edy ty Ndrina. Dadafara? Eno dadafara edy ty. Fa aiza zany eto Tanikalo sika Ndrina, eto Tanikalo sika. Tanikalo? Ay, oka. Zay voatsaroko. Inona ny tsalon'se? Le tiana. Aiza le tiana ka? Le tiana? Ohatra ry mipitika ry. Ao mitsangana moramora. Ao mitsangana. Tsy maninona se, tsy maninona. Tsy maninona ka. Tonga ty koa ve anao ry dadafara? Raha ny tena marina Ndrina, tsy nody mihitsy tsy nody fa mitaintaina ny amin'ny serere ty ka. Ay ve? Ary inona eo azavana mena be eo amin'ny lanitra io ka? May ny tanety eo Tsimoro Ndrina, le varatra latsaka teo e. Marina ve? Eno andraso hoe ohatrany misy olona maromaro mitabatabana zany eno mise. Eny tokoa ohatra dia misy kirioka maneno koa. Tena fokon'olona miaro tany reny mirodorodo reny. Ndeha hamono afo angamba reniko. Misy olona tamin'ny hazakazaka iny. Dadafara Ndrina. Sery. Ka manao naompy dadafara. Inona ny vaovao hitanareo fokon'olona tany? Ka tany ambony kitroka ny latsaky ny varatra liny e. Ambony kitroka? Teo amin'ny trano renikalo mihitsy. Mahay daholo ny trano sy ny toerana manodidina azy rehetra, 500 metatra. Saika tsy laitra ny vonoina ho an'ny afo nefa betsaka anie fokon'olona tonga teo ve? Zany very dadafara? Dia ahoany renikalo ry dadafara? Eno maty mahay toko. Nipitika tery atokotany angamba fa niavaka tsara teo voatokotany mihitsy ny fatiny. Nikaraikina kila firehatra. Mbola hita teny aminy ireo vakana teny ambozonany, na ireo abateny an-tanany efa lasa saribao mivaingana sisy. Ino ty aba ry dadafara? Plasy le ozy nareoko. Ka niravaka be dehibe hatreny apoto-tsandro ny renikalo, ary nisy ny hery ratsiny sy ny odiny ratsy daholo reny zavatra reny rehetrarehetra eny. Marina ve zany? Tena loza. Maty any zany renikaliko. Maty izy, resy izy, gaga daholo ny olona. Resy any ny asa maiziny. Nipotehан'Andriamanitra ny asa maiziny. Zany tokoa ny hoe misy farany zavatra rehetra. Talanjona avokoa ireo fokon'olona nanontany tena hoe fa nisy inona, fa ahoana, fa inona ny dikan'izao. Dia ahoana ozy dadafara? Ino Za kosa aloha tsy ny tenina inona na inona. Eny, zay mihitsy aloha mety zay dadafara. Raha mba fantatra izy ireo mantsy ny loza sakananjo azy raha mbola velona teo ny renikalo iny. Ka izay indrindra, mety mbola ho fantany ihany anie ny tena tantara marina ny aorianany kosa. Fa misaotra an'Andriamanitra aloha vita somatsara iny. Efa tena kely angeny aiko ry dadafara. Izany ko. Tsy mba nanapony hoe ho velona tsony torana mihitsy ahiniko. Na izaza ne efa tena ratsy ny eritreritro tamin'izay fa tsy afeniko. Za aloha dia tena mitoraka saloy an'ny lahy mihitsy. Tena tsy mba vitako reny rindrina. Ela bandy ray nitetaka ko. Mila finoana sy finiavana alty le izy. Zany mihitsy nandiako an'io amatrano tao koa nidiko tao mihitsy. Ono tokoa le ty.
ahoana ny fomba nivoahany lataoka ha ka avy eo andavarangana nidiny fa aza ataonareo fanotsony loha reny inona zavatra mitrangy mba fo azy de ilazao ahitako zay fanapaha-kivitra ko raha tsy hoe gadra ny olona raha ngapa idinareo atoko se tikotsy kelahy ihany nge no nisafidiny hoe aleoko ihany mateto raha izany za matsy mba gagako fa tsy efa tokony hanokom-bary ve aloha zao sika za matsy mbola antsony président ho any amin'ny borao-pokotany rehefa aveo ha ay eny ary izay fa ataovy eo avy any ndray tsika mindresaka eny ary inona koa ty mampiketina ny dadafara vanika ino ohatry ny mahafantapatatra zavatra ho a président io ahoana tsara ry dadafara zavatra inony zany ry dadafara ka izao nanadiady ny momba anareo lany izy sy ny momba natanikalo marina ve ry dadafara eno fa ahoana tokoa aloha ka i président Ravelotrantovo ange io isan'ny olona elany etezina tety izy io ary izy aloha de tena olo-kendra raha samy mpitondra teto sady olona misaina ihany ko izy zany na tsy de hita miseho aza mahafantatra sy mahara-maso zavatra betsaka fantanareo lahy le hoe efa lasa teo de tonga indray ary indrindra ilay anareo niditra atao an-tanikalo tamin'le dianareo voalohany teo ka iny kosa angamba mety hoe reo olona tafarady taminay no nresaka saloko mety nanely hoe ny vilona nitsy tao an-tanikalo zay reo lahy tamin'le ampanina iny marina mihitsy zay ka izao zany io ihany fa fahatany tsara ihany koa fa manangatra sy misy lolo itoeran'io ary nisy ehon'ny lolo nareo tamin'iny fantany zany ahoana tsara ry dadafara eno fa ahoana asa raha manandrina sy président Ravelotrantovo aloha de olona tena isan'ny fankazo mihitsy fa avelon'ny dadabe raha manandriny mbola tovolahy izy tamin'izany 5-3 taona fa efa filohan'ny fokotany teto miaro tany izy de nodibiasany rakotony ririna zany izy de izy io niverina lany io indray taty aoriana 7 taona izy io zao ary efa tapotra fotsy io ny volony isan'ny ray aman-dreny mamim-bahoaka izy eto ary fahatany tsara ny tantaran'iny tehan'iny zany ve eno tehana masina hono iny ary tsy azo raisodraisom-poana fa hatramin'ny fahagola no nanana ny tantarany teo amin'ny mpitondra na ny fiandrianam-panjaka na ny mpitarika iray voafidy ny tehana ka toa mosesy fahiny ve zany dadabe raha manandrina de olo-kendry tety amin'ny tanàna ry olona ty fihavanana zafikelina andriam-bola-manana izy ary nandova iny tehany iny avy aminy fa nahoana kosa nefa no mahatonga an'ireo taranak'ireo ny fara toy izao ka izao ka soniavo reny ny voary no ohatry ny hoe nanao zavatra tsy nety teo amin'ny tanàna teo angamba taloha inona ka tena tsy fantatro mihitsy kosa aloha président manko no ohatry ny mahalala ny tantara fa tsy mety miteny izy de neny toralisiko angamba no mety mahafantatra ka ny tantarainy dadafara ny président zany no hoe nomba n'le tiana sy ny nataony rina tany tanikalo ka izy anie no ohatry ny nanao resaka nanatsafafaafy zay ay hoe ahoana ka tsy tongatonga foana zao zavatra miseho zao izy ary misy ifandraisany amina tanikalo zao nahafatesan-drenikalo zao zany io aloha ny vary hoany fa mangatsika fa zao misy resaka tiako atao aminao ry dadafara raha edy hoe ahoana indray indrina ka le tenyny voary tamiko farany alina hoe ilazao ny olona fa ao andavaba ataony misy orindrina fangana isen'izany koa fa feo fotsiny neniko toy le hoe asandratam-bony le tehana de nasandratro ono arindrina izay zany lay teny niteneniny se tamin'ny se vao nahatsiaro teny izay mihitsy ka ary mbola miteny tsy mijanona amilay ihany nge zany voary ka andavabato nareo nanao hoe tsy hita ny fatiny voary sy neny mbala nge eno tsy hita mihitsy ka tsy hita
Ka ao amin'izany lavabato zany angambako. Aiza misy lavabato ety ary, ha? Eria tsy mina tany kalery no misy an'io lavabato Indrina. Lavitra be ve zany ry dadafara? Akaiky ny tanànao ihany ka. Fa atao efa nisavain'ny vokin'olona nge tany raha tsy diso aho fa tsisy nininona hita. Zany ve? Nefa tiako ihany mbola iverina antsika ry dadafara raha sitraka ao. Iverina andray ve? Mahazo mijanona foana ialahy raha tsy mazoto hoe. Ary na tsy afaka andeha koa aza nge dadafara atoroy aho fotsiny dia andeha hoe ny afa tsy maninona. Eny fantatro se fa tsy anaiky raha tsy andeha. Za koa nefa tsy amela ny se andeha rery, indrindra se vahiny hoa. Tsy maninona fa andehantsika rehefa lany ny vary. Iala nenina raha izay ny tiany se. Zay ny ary misaotra anao ry dadafara. Ka izao andraso tsara ny trano ry sely. Tia Zara nga tsy mahajanona rereto ka. Nareo andeha doholiko. Ka andao indray ary andao. Ny vatan-dehilahy sasany koa zao mbola hoeny amboy mikitrokeny daholo anadio le toerana. Ny sasany any an-tsaha olona vitsy foana nge zany mety ao tanàna zao sisy. Ka andao ary. Zay, ty le lavabato nolazaiko an'se, io. Ay, ary malalaka be nge izany. Sefiko zao ko, malalaka be zao veko. Ahoana le tiany fahitany lahy zany sely? Tony ve tsisy biby mipetraka ary dadafara? Fialofo mimponina tao an-tsaha maintso tao raha sendralozo tony. Ay, fialofana raha sendraloza. Za matsy bagagako. Eno rivodoza, avandra be, sy ny sisy zany nge. Ka zay zany nahatonga ny nenimbala sy voary andositra tato raha nitranga le loza dia le vorika moa zany. Zany tokoa ve? Mety ho zany ry dadafara. Matoy izy nilaza hoe ato ako. Ka tamin'ny fomba ahoana ary nahatongavany tato hoe izy nefa narary. Ka mety hoe mbola afaka nandesika. Asoko. Na hoe nanandady azako. Tsy dia lavitra ny trano ange hoe. Zany aloha hoe. Mety 300 na 300 metatra angamba. Fa teny izany tokoa ve? Tadidio le teninareo hoe dadazazo sy ranosy no mbola hitan'ireo ankizy velona tao hoe. Dia voary sy nenimbala. Izany kosa aloha izany mihitsy. Ary rehefa miverina rehefa okon'olona dia tsy hita izy mianaka. Ka ho aiza fotsiny io ary? Mety mitombona ihany zany voalazany riny zany. Zay angambako. Nefa nge jereo zao ny lavabato to mahadidio be tsisy ny inona kory. Arona? Sao de mba ahoana ary dadafara? Le lavabato kely anankiray atsy nananatsy kosa ary zany. Ay zany. Andao loja rena ndraika. Ty lavabato io zany, ty le izy ty? Lavabato kely io very dadafara. Sady jereo fa feno zavatra maniry nge ao anatiny. Eny, feno kirihitra sy tsilo. Tandremo Indrindrina, tandremo aza misosososoany aloha tsy fantatra na misy biby eo na ahoana fa tonga dia mandeha fotsiny. Misavany reto raviny reto aloha fa tsy tazana mihitsy nge ny ato e. Sady misy oy inona ty zany? Inona zany? Inona? To le oy tandremo Indrindrina, tandremo latsaka tena Indrindra voatazoko maro. Latsaka fa ahoany misy lavaka ao anaty lavabato ao e. Latsaka any ambany any Indrina. Indrina maheno ve se? Kay tsy maninona ve se? Tsy maninona. Tsy de maninona. Ka ahoana zao no ampakarana an'se ao e. Andraso e. Ay sy zany. Tandremo kosa o lasany nareo dadafara talemo tsara. Tia e. Maizina be ato. Ka andraso aloha e iny aloha misy jiro fanao posy. Iny atsipoko any iny. Voaray very rina. Ie, andraso aloha. Zay. Mazava ka. Oay.
Fa misy inona lindrina, misy inona ndray? Fa misy inona le seo ambany ao a? Karana roa e. Inona tsara? Tolapato tolapato anakoroa matory ato. Andriamanitro. Andray marina. Andray. Ka nanahony se zay? Efa tsy de naninona ka, efa tsy de naninona. De nisinda ny alahelo, nisinda koa ny fanaviana ve? Ny manavy aloha efa afakafaka. Ary ny alahelo ka. Ny alahelo koa efa afakafaka. Eny. Fahazoazo. Ny ela fanadonoana ho ny fitenenany. Vita koa ny ediditsika iny, tsy zay? Sady afaka ny loza amin'ny tatao no faizin'Andriamanitra mpanao ratsy. Azony se ve zany? Ity nenimbala sy voaro zany tao anatin'ilay lavabato kely, ary de efa mikambana somatsara amin'ireo razambe ao amin'ny fasana tokony isy azy izy. Ny fokon'olona no nanao ny adidiny, na de tsy tatrantro azy ireo fianakaviana, tsy maninona zany, tsy azo nandrasana ela moa iny zavatra iny. Zay aloha e. Fisaorana moa zany no atolotra anse, fanampin'ireo zay efa nataon'ny fokon'olona ihany koa. Za manokana aloha de mbola te hisaotra ary midera ny herim-ponao anaka. Inona moa ny isaoranao amin'izany ry dada Fara Rahedy? Ny adidiko no nataoko ary araky ny fiangavian'ny voary ara teo zany. Eny, nefa na izany aza sy ainge vahiny zany tena izy. Eny, zay aloha. Nefa na n'olo tena nanao zany tetiko, fa i prezidansy ny olona aloha de efa manomboka mahafatapatatra zavatra andray. Zany very dada Fara? Efa miresadresaka daholo ny mpiaramonina-ko. Fa ono aloha e. Adiniko foana hoe inona aloha le hitan'ny lahy tao anaty lavabato. Zany tokoa. Le ozy lahy hoe ino de mipolisatra ny anjery ala? Le satrodoan'ny nenimbala no hitako ny saringotra tamin'ny tsilo tao e. Le nanaova an'iny. Zany vily ty. Kanjo no nilatsaka de voasarotro le izy ary nilatsaka tamiko tao amin'le lavabato tao iny. So aloha fa tsy lalina loatra io e. Eny, eo amin'ny enina metatra eo angamba aloha iny. Fa nagaga aho e. De hoe inona ny antony nandehanana izy mianaka ny hafa natao? Niala teo an-tanàna raha voavoa e. Tsy asa. Zany aloha mbola misy teny antsika ihany koa zany. Mety natahotra izy hoe sao tonga eo an-tanàna angamba renikalo. Fa aloha vadika ny resaka e. Ono ody zany zao nareo lara-pitso. Ka tsy efa vita somatsara kosa ve ny asa e? Efa mba herinandro kosa ry dada Fara. Eny, ny asa aloha mbola misy kely ihany. Fa za efa mba tsaratsara ihany koa e. Moa nentoanareo koa to hoe ho avy raha afaka pitso nga honiko. Ay ve? Efa mba salama koa ny Selininy de ody am'izay kosa izy e. Sady taitra sy gaga no naheno vaovao de ody honiko. Ijery akaiky ny zava-misy taty e. Fa nga fatany zany dada Fara? Se ty. Izy ndray tsy mahalaly. Zavatra malaza be atraizatraizany ele izy. Afo be ny joalajoala iny koa ve moa tsy ho tazan-davitra se ty. Marina mihitsy aloha zany dada Fara. Ka izao e. Ireto akoreto zany eto miakatrano anareo. Ny ray Androsely de ny ray Andrina. De ity koa ny Fotsimbary. Sa tsy zaka e? Zaka ka. Zany atao very dada Fara de misaotra anao indrindra. Allô? Andrina, manao olona? Ay vesely to niova ndray ny numéro mantsy gagako. Ka very nge le telefônina taloha e. Fa efa eto Antananarivo ve lasa mbola ny Tomasiny? Efa eto azo ka. Efa vita ny asa nataoko tany. Tsara kosa zany ka. Fa ahoana aloha e? Ka nanafatra antsika ao dada Fara edy. Malaelo antsika ao n'izy. Elahy moa zany ny tena ela tsitany fa za mahita matetika ihany. Fa izy mantsy efa indro zay ny tonga taty aminay. Ay ve? Ka afaka vela amin'ny sabotsy. Sabotsy zao ve? Vidinany tsika na de 3 andro fotsiny aza.
Ay ka zange congé mihitsy zao e. Fa ahoana ndray ngala efa manana fofombady. ela avy adaly e. Tsy iza mahitako. Ka ahoana e? Asa sady efa mba ela koa ngelesy zay e. 3 taona zao lany tamin'ny farany. Za efa mba tany indroa hatram'izao. Ay sady efa hisy surprise ho an'lany e. Inona litirsely Tena tsy fantatro aloha. Rehefa tonga no hita eny fa za koa aza mba gagako. Sabotsy zany de miala maraina be tsika. Io ary izy ry dadafara fa tonga sao matsara. Hoay se marina tena eny zany rindrina marina. Ka manao ny dadafara aloha e. Manao daholo nareo zao salama tsara zao ka. De hono inona ny vaovao fa ela marina ka. De tsisy fa aty aminareo aty ry dadafara. Ny aty aloha be de be Zany ve? Vao betsaka tsy apozina mihitsy ka. Mipetraha aloha inana mangazo fa efa masaka tsara ao ny mangazo mipetraha. Ka arosory dadafara fa tena fa rifina mihitsy zany. Misy siramamy anefa ao. Misy ao ka. Io ary io mazo tomanareo lahy. Ary dadafara ahoana ka? Ataovy za efa teo mihitsy vao eo angeny ny tsahatra. Fa ahoana ry dadafara? Aiza indray ny toralisy? Ao ihany izy fa nandeha namonjy mariazin'olona ery avaratra ery fotsiny. Ay. Ataovy de rehefa lany io de mba andeha hitsangatsangana kely ihany tsika telo mianaka aloha. Hitsangatsangana? Zeno mba hizaza tany sady hitantara zavatra mahaliana ansi eny an-dalana rindrina na hiseliko azako. Eny ary. Inona ary ty zavatra nafarany dadafara sy hoe olazainy ty fa ohatra mitobotoboka be zany ko zany foko zany ko. Ka izao nentoanareo aloha no tena nandrenesako ny tantara rehetra tamin'ny fiverenany avy any amin'ry Selinina teo. Satria tena namotopototra azy rehefa avy nanambara taminy ko ny zavatra niseho tety ka tena gaka izy. Nisy azy tokoa izy tamin'izany ngambany. Izy mantsy ho araka ireny voalazako taminareo reny ingeny tena mpivezivezy teny Antsahamaitso sy nifandray bebe koa tamin'ireo olona ireo e. Nahafantatra ny tsy ambaratelo betsaka izy zany. To le hoe zavatra tsy nentina ataon'ny soan'ny avo reny ny voaro teo fahiny reny e. Eno ary dadafara. Fa ahoana tokoa aloha ny momba an'iny e. Eno hoe filaza azy any azy zao e. Na izaza nge zao vao mahalala an'izany ko e. Fa ay ve ho ny soan'ny avo ity ka tsy nilevina tao amin'ny vadiny akory fa any aminy any andrefana lavitra any e. Zany ve? Vao akarina tambatra ty ny taolam-balin'izy ireo zany araky ny volavolakevitry ny fianakaviana raha azoko tsara. Fianakaviana? Ka eno tsara aloha zao tantara zao ary mitiny tsara nareo lahy eo ampiainoana azy indrindra fa iserindriny tanjeny tsara. Menonao zay ry dadafara. Eno ka izao voalohany aloha de zao efa nanana zokilahy matoa voary Iandro no anarany. Vao 5 taona monjo zazo io de maty namosavin-drenikalo. Zay Andriamanitro mbola irenikalo ihany ve? Efa mpandingana hatramin'ny ela iny. Nalahelo mafy noho izany sony avo satria efa nalaza ratsy tety renikalo tamin'izany. 3 taona tateo indray vao nitoe jaza fanindrony sony avo. Any voary? Any voary sy le kambana aminy. Kambana? Inona tsara hoe ry dadafara? Tonio tsara aloha ny fonareo tonio tsara. Na izaho koa zange talanjony. De voateraka 5 volana ireo zazakambana ireo de netiny sony avy nandositra ny ala teto Antsahamaitso satria so maty amin'ny savin-drenikalo eo ndraiko. Eny marina aloha ny azy. Za kosa aloha momba azy amin'izany. Tsy ny tenany sy ireo zaza reny anefa no nandositra fa nentiny niaraka taminy koa ny volamena fananandrazana sasany. Hoe amelomany azy ny rahavavy hono. Izy moa sady sosotra satria efa nitao amin'ny ala tao rambalandrina vadiny. Ilay rainy voazy zany fa tsy nety. Natao ohatra mafy-andrenikalo zany sony avo. Zay. De nalahelo be ary dadabe Ramanandrina nahita izany satria tena fady tsy azo kasikasihana na amidy zany ireo volamenandrazana ireo e.
raha tsy efa nangatahana tsotrano ary amin'ny antony lehibe zany vo azo atao izy anefa tsy nera tamin'ny akory fa toy ny hoe nangalatra ihany zany ka ohatra ny saika nanatsiny ihany so ny afo de ahoana ry dadafara no tadiavina taizataiza izy kely mianaka fa tsy hita mihitsy fa niafina 12 taona tateoriana vo hita izy tany atanin-drazany tany fa ono fa lalana makaiza aloha ty hitondrany dadafarana ity zany eno to lalana makany tany-kalo nge izy zany tsy atany kalitsony ity zao fa efa niverina ao atany maitso tsike tamin'ireny zavadozany sy reny ihany inge no nandraiketanazy hoe atany kalo avy amin'ny hoe renikalo zany azonareo ve zany ankehitriny renikalo efa maty efa afaka ny tanàna ary miverina amin'ny laoniny teo aloha avy eto nge tazanonareo rolahy tazano eto jereo ay to tan'olo maitso mavana dolo tokoa nge de toy izao mihitsy atsaha maitso taloha 20 taona lasa zay na 7 velondray izy zao miverina amin'ny toetrany taloha mihitsy de iza no namboly sy mikolokolo reo volo be dehibe reo ve eno indray raha nytoy an'ny tantara aloha de hitandrambalandriny so ny avo ary nety niverina ody fa tsy nety fa ahoana ry dadafara efa leo izy sady tsy mandrisainy ilay tahotra andrenikalo ihany io rehefa tsy netin'ody izy de tsy nanaiky kosa raha mbalandrina fa nentiny zazaray nanaraka azy nody teto atsaha maitso ivoary io eno ivoary ny anankiray zany nijanona tamin'ny reniny tany de ono ary dadafara aiza zao io zazaray io zao ka le kambana tamin'ny voary ve ao an-tanànao atsaha maitso ao izy zao nody ao ahoana tsara hoe ry dadafara ahoana ry dadafara ka izy no namboly sy mikarakara ny tanàna toy izao hoe izy sy ireo fianakaviana sasany nody ao vo heritaona nezy zay tsy hiditra ny tanàntsika zao hiditra ao an-tanàna mihitsy tsika zao ka atray to fiaino koa amam-borona nge totoko tany zany ry dadafara eno de misy ombo tsara tokoa io ray zaniko ary iza to izy ireo olona mitsikitsika ireo ka eno ireo fianakaviany lavitra nylazaiko teo ireo hoe na reo laty koa faly mahitatsika izy efa nitantarainay sy nentoralisy azy ireo tsara mantsy nge zany presida koa ny tantara ary fantatr'izy ireo daholo ane ay ve ity ny tena tompo tanàna tonga itsenantsika ino avy iny ty tovavy ty tsikitsiky be koa izy andriamanitro voary ve Ondrina marina tsy mitady ho safitra indrina tsy maninona ka fanina kely fotsiny ahiny manahoana retely mianaka manahoana voary manahoana ianao anaka voary manahoana izy no ndriny izy kosa no sely le zanak'anabaviko nitantaraina ianao reo izy roalahy reo izy ka faly mahafantatra anareo zany ko ka izao ry izy roalahy izy kosa no voary tiana le raha vavikambana tamin'ny voary soa teto taloha fa samy voary ihany no iatsondro zareo azy rovavy tsy tena voary mihitsy tika ohatray na ny endrika na ny bika na ny volo na ny fitsikiny azy sy ny feony koa ivoary ty ivoary eno indrina ve tsy meno ahy ivoary koa no anarano mitovy tsisy valaka izy rovavy reo ny fianakaviana aza mba gaga ihany koko ary mimponiny aty koa ne de gaga daholo toy ny hoe nitsangana tamin'ny maty voary ndrina raha tianao de mbola iverina amin'ny endrika vaovao sy fiainana vaovao marina ve ndrina manonofy angasa izany tsy mahatsiary fotsiny aka ka andao fa mampandroso trano antsika nge ny tompotrano andao mandrosoa ty mandroso sady misy onjy efa masaka tsara ty sady misy ronono koa ie androso ka misy siramamy ve ie misy ka orsely tena tsy azafady ary mandrosoa rehefa tsy maninona tantanany voary tiana ny tanany ndrina ary ndrina tsy mitsahatra mibanjina azy ohatray toy nitsangana tamin'ny maty mihitsy voary marina
Ndrina, mbola manofy ihany ve ianao? Tsy voary zay vao tena ny fotanteraka. Eo, tsapao ny tanako fa nofy sy rà, ary tena olona velona. Efa tsapako tsara tamin'ireny famihinako anao teo reny ka. Fa tena tsy mampino ny fitovianareo. Kakampana ange zay saingy misarahany tantara fotsiny. Zay ny fandaharan'Andriamanitra ko. Fa raha nijanona tetiko nge zany ianao dia mety maty koa mety maty mihitsy. Efa nanana tsindromandry ratsy neny, saingy olona vitsy ny tena nahalala an'izany tantara izany. Nahatsiaro le teny nivoary tamiko aho. Le hoe mbola hiverina? Za koa nge nanofy azy tany. Hoe ahoana ka? Modio izy, velomy ny tanàna, sady misy olona miandry anao any. Marina ve? Eno a. Ay, ianao le niandry aho. Mahagaga. Dia hono aloha iza daholo zany zao ireo fianakavianao ireo ka? Fianakaviany dadabe Ramanandriana lavitra daholo ireo. Fa le Ramatoa io ny rahavaviny neny, izy ny taizara vao maty neny. Fa efa ela ngano maty Sonia avy reninao ka? Roa taona taorianany nangalan-dadany Voarisoa dia aty. Ay ve? Fa mahafinaritra ery aloha ny tanàna rehefa niova sy vovoly. Ka zao mihitsy no atsaha-maitso aminy. Za koa aza ange tsy nanapo vao 5 volana any niala teto. Zany tokoa moa. Ambolana maro no nananganana andray ny tanàna. Ray aman-dreny am-panahy mihitsy ny tonga teto ary fotoam-pivavahana 3 lehibe no natao. 2 nataon'ny paster dia indray natao mompera tany Andranovelona. Ay, tsara kosa zany ko. Marina tsy mahatehonina izy tiako. Ka mitoera ty ary iza no misakana anao? Ka angamba aloha olona ty tokoa mirakitra tantara betsaka tsy foiky loatra mantsy ny tanànako. Tantara ihany ve? Ary za? Voary tianao vao nahitanao dia tianao Ndrina, na dia misy ny fahatsiarovana ny Voarisoa ihany aza manelanelana antsika dia mino afa ho tia tanteraka tokoa ianao dia za voaritina izay taratry Voarisoa ary izy koa no nampikambana antsika. Tena tianao ka ianao voaritina mihitsy nandritran'izay 3 andro nahatongavako teto izay. Misaotra ary Ndrina, ianao tokoa no anjarako. Dada Fararay dia Silya anambady fa ahoana koa zany tampotampoka be zany ka anambady mivoary zavatra efa napozikioko. Ary olona sy petraka eny an-tsaha maitso mihitsy ka. Andrekako io fa ahoana? Indray aloha tsy naposiko. Ka andeha hiakatra aloha ilaza amin'ny Nentobebe dia iseho entsika avy Dada Fara. Ianao dia Nentoralesy ary Nentobebe. Za no anazava aminy. Ary Dada Sineny? Eny tsy maninona koa raha afaka izy ka. Eny, rehefa vonona se vonona koa zay. Ary raha ny fikasany sy hipetraka ety indray mino aho fa efa lahatra ihany koa zany Rindrina. Ary tena satroka aza mba mifanakaiky ety isika amin'izay. Ary za zany ahoana ko? Asa any Antananarivo any laharerika. Any Antananarivo any za koa nefa anambady an'izy. Anambady an'izy la Sely hita tamin'le zanak'iray Kotomangary avaratra riry Dada Farara edy iny nge no iresahany alehany any foana. Ay ve kosa ka arosika raha izany ka inona moa no andrasany? Tsy fandany zary fampitaritarika fotsiny eny iseko efa mba miasa raha teo raikitra zany Dada Fara fa za matahotra ianao ray aman-dreny se aloha ilazana fa tsy de za loatra ka hono ary Ndrina rovinitsika zany miakatra raha pitso ihany ka.